Ny feo tsara be izy ao sa ahoana? Tsisy mamaly mihitsy anareo zany. Mety okey ary. Bon, tsisy menomenona intsony zany avy eo a. Okey, manomboka ary tsika. Faly miarabantsika rehetra amin'izao fotoana harivariva tanin'olona zao a. Ary faly miaraba ihany koa ho an'ireo andriambavilanitra rehetra. Satria maninona no teny hoe andriambavilanitra? Tsy hoe andron'ny vehivavy akory androany. Fa mandrapatonga ny 12 septambra dia hetsiky ny vehivavy ary ny vehivavy ladies akama no karazana objectif hienjehantsika hetsika voalohany ny vehivavy akama io. Ka zay mampatonga ny lehilahy hoe tena misimpliqué satria ny lehilahy tenako zany io. Tsy ny lehilahy maromaro ao anatin'ny groupe na association na amicale pour la prospérité de Madagascar. Misy sampana vehivavy ao ary tena lazaiko ary mbola veriko aminareo any hoe dynamique be ry zareo. Pour vous dire hoe même jusqu'atramin'ny tamin'ny 3 maraina alina mbola mivory nandinika ny lavitra, nandinika ny akaiky, nandinika ny zavatra tokony atao rehetra amin'izany fotoana zany, amin'izany ora sy andro lehibe zany. Marihana fa tsy moramora ny manao zavatra, indrindra hetsika tahaka zany aty a Frantsa. Ao ny mieritreritra manomana zavatra ngeda be nefany rehefa tao le eritreretina ngeda be olona 50, 80, 70, 80 ny tonga sarotra manamory an'izany ary tsy hoe manamory fa mamory sy manasa olona aty a Frantsa izany satria le fiainana tsy ary hitovy daholo ny vola miditra any am-paosy sy ny vola tokony ho laniana ao anatin'ny andro iray. Tena sarotra dia sarotra zany ary ny olona zay miteny manenjika amin'ny fanaovana famoriana olona dia tsy mahafantatra izy ny hoe tena ça donne quoi de hoe inona ny tena asa sy tena hoe tena inona ny implication tokony atao amin'izany a. Ka eto no misarika ny sain'ny rehetra ny akama rehetra satria tsy mamenatra ny milaza ny zavatra tsy mety enina public ara satria rehefa tsy mety dia tsy mety. Zay le école, zay le zavatra ampitaina ary ezahana hitantanana eny fa na dia any amin'ny raharaham-pirenena. Ny mazon'ny association, ny comportementanao ao anaty association anankiray zay nieritreretinao fa nanananao conviction nefa avy eo anao na ny refesina ary amin'ny fandrefesana maimaiky na amin'ny fandrefesana tsotra dia 0 ny degré d'implication anao. Misy olona tena dynamique ary tena misimpliqué kita mihitsy hoe misy marary fo mihitsy amin'ny adihevitra dia misitaka kely aloha dia makaina kely aloha dia avy eo mahatsapa hoe za rangahy akama, za olona fair play dia miresaka satria tsy voatery za marina ary tsy voatery le olona koa midiso. Zay ny tena akama. Ary misy akama dia tena tsy misimpliqué mihitsy ao anatin'le structure izy fa ny A, ny B mahalasa saina ny fisiany ao anatin'le lanonana na fisiany ao anatin'le groupe. Ka eto zany dia misarika amin'ny sainareo, ianareo reny farany hoe azavao, mettez un petit éclaircissement par rapport à votre situation parce que sinon on va vous radier. Non, on a besoin des gens qui s'impliquent. On n'a pas besoin des gens qui sont là pour le décor. Alors, au moins on est nombreux, mais plus on travaille, plus on participe, mieux c'est pour nous. Alors, mieux c'est pour la nation aussi, parce que les betsy andreo fanafotony satria hanenjika chiffre
anenjika anao mra tena mialatsiny le tompoko fa tsy ty amin'ny akamo zany ny akama on cherche plus de qualité que de quantité. Allo zay tena zava mihitsy hoe misisisika ty amin'ny akama ty anao maika mihitsy anao hiditra nefa ny aveo anao ny application anao zéro ary tena tsisy mihitsy samy hafa ny hoe manoratra de mifampiresaka aty amin'ny telefona aty ambadika de mifampanome hevitra fa misy olona nahatsona ry izy lazainy fa ny amin'ny toerana tsisy réseau izy asa nga hoe aiza eto Frantsa reo olona misy an'izany hoe toerana tsisy réseau zany mahalasa sainy zany ary tsara ho fantatra ihany fa tsy hoe rehefa miresaka ianao une fois de vitan'izay ny zavatra rehetrarehetra fa école ny vie associative école efa karazana reflet-ana hoe fitondrana sady amin'izany atao hoe fitondrana firenena fitondrana olona fitondrana vahoaka fitondrana hetsika fitondrana amin'izay fomba rehetra mahasoa ny firenena ka raha ao ianao ny zéro de aleo re tompoko fampitsodrano fa tsy mety aminay ny fiarahana aminareo tsy mamenatra ny akama ny mandroaka olona rehefa tsy mahasoa de angatahana izy akany varavarana satria sady tsy vesatra no tsisy plus value or ny firenena tena mitady olona mitondra anjara biriky ao anatina zavatra atao ary azadino fa anisany plus value anisany anjara biriky andasana amintsika ny fanampiana an'ireo mandreo ny fanomezana solution amin'ny momba ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny momba ny fampandrosoana ny Malagasy momba ny fampandrosoana ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara ka raha ao ianao ny tsy aninina dika zany raha sanatry koa tonga ry mety tsy aninina koa ianao fa lasa eta mavesatra fotsiny ka hiteny ianao hoe zany atao anatin'ny akama foana non tsy tao ianao na misoratra ao ary ny anaranao nefa ianao tsisy application de miala tsiny tompoko fa aleo makasisiny aleo nareo makasisiny mitsara tena hoe tena tsy zakanay le revy le plus value andrasany eto tsy voatery hoe vola hoa fa ao manana rakevitra ao manana sandry ao manana saina ao manana fanahy tsy voatery hoe arena na vola na hoe fahaizana tsy mamenatra ny akama hoa indrindrindrindra fa ny tenako zao ny tena anareo hoe mialatsiny le tompoko fa tsy aty ny tokony isy anareo aleo zay azava raha ohatra zao mandray kahan'olona anankiray aho tany amin'ny fivoriana tany Akasant tany voalohany de nisy olona mihitsy nahasa nanakatona ny vavako hoe aza miteny ianao monsieur Fleury fa aleo zany hiteny azy herinandro anao après any amin'ny toeran-kafa zay tena le contre an'le zavatra niteneny teo mihitsy no nandana ny vory reny zao de efa mibaribary ny olo loatra andreny menatsodrano izy tsy fantany mihitsy hoe ça nous fait plaisir qu'il nous a quitté ça nous fait énormément plaisir parce que on ne souhaite pas avoir des traîtres on ne souhaite pas avoir des fourbes on ne souhaite pas avoir des intéressés dans notre mouvement on souhaite avoir des gens de qualité clean honnête manaraka discipline manaraka ny fihetsika sy ny zavatra zay ataony rehetrarehetra alors zay azava na misy koa raha misy olona manana implication énorme kanefa ny mivily valavala ihany koa tady ampiseho fihetsika fetsifetsy mialatsiny toko misy koa zay eto possible koa ny akamo hiteny anao hoe possible koa ny akamo hiteny anareo hoe aleo re tompoko mijanona ianareo fa tsy zany ile valeur tedaviny tiampisongadina tena seul
rehefa miseho publika ny akama dia akamo izy zay fa tsisy hoe olona miataka tapoka tsy fantatra zay fandehany manahira an'izany ka zao aloha zavatsara tsy mahamenatra ny tenin'ny zavatra tsy mety fa raha mitenin'ny zavatra mety ataonao ianao dia lazain'ny olona fa midehaka anao amin'izay zavatra ataonao anatin'ny amin'izany atao hoe akamo zany mba ahafahan'ny olona malala hoe na akamo arakay ao inga folohan'ny akamo mihitsy no miteny publiquement ny zavatra tsy mety izany manko ny tena zava-doza ao anatina mouvement anankiray jereo tsara ny fitondram-panjakana tsy vitan'izany fitondram-panjakana zany manetry tena hoe misy tsy mety ataotsika amin'ny alalan'ny filohany amin'ny alalan'ny premier ministre amin'ny alalan'ny ministre amin'ny alalan'ireo mpanaraka azy ka rehefa tsy mety mbola sasany mbola mavita maniraka contre fake manoratra manolana ny sain'ny vahoaka tena hoe manolana mihitsy aho satria nilaingana fafy ny zavatra tsy mety no ezahana atao mety école hoy aho fampianarana hoy aho ny any amin'izany atao hoe vie associative ka raha misy tsy mety ny tsy mety alao ny lazaina ny vahoaka sy izay manaraka ny rehetrarehetra mba hahafahan'ny olona malala hoe misy ambiansa kosa amin'izany akamon'izany fa na tsy mety ariny azy lazainy amin'ny vahoaka hoe misy tsy mety zay toetrako zay manko tena tsy afeniko tsy zakany maro zay satria samy hafa amin'ny eritreritry ny sasany ary samy hafa mihitsy amin'ny fomba fitondran'ny sasany an'izany atao hoe vie associative na hoe firenena ny tsy mety no tenenina fa nefa mety aza mizezy tena hoe mety isan'andro ny zavatra ataonao ka ndeha ampitondranao idehaka dia avy eo rehefa midona amin'ny rindrina zay vao tonga saina dao rehefa iny ty rindrina nampidona antsika ty tsy maintsy tenenina na public zany na privé ny zavatra tsy mety na misy avisaina ny ratsy hoy ny malagasy zay ahitana ny soa ka ny tsy parifary ny tsy politra zay mety mavesatra alana de meloa de mbola tsy tonga homamiadana na kansera ka lasa fazy métastase tamin'ny malala n'izay teniny teneniko zay raisanareo izy tsara tsy raisanareo izy de tsy maintsy maka mesure ny akama satria olona mafisofina kosa ve tsy mafiloha nandeha ifampiresahana nefa tsy mahazo resaka ihany koa raha ny farany di azo atao mihitsy ampanetretena hoe diso kastinina ny akama hoy le raha naman'izay hoy le zokilahy zay fiara zany ny akama aloha am'izao fotoan'izao fa manana karazany hoe ray aman-dreny be mpanoro manana ny expérience-ny izy tamin'ny politika de mizara ny expérience-ny izy de hoy izy matsia tanao Jean de la Fleury ozy izy il va se reconnaître tanao Jean de la Fleury ozy izy mandraso vetivety aloha ne mindraso vetivety aloha inviteko izy fa sao de tsy hitany akory hoe ato aho tokony hiditra izy atao anatiny le raha hoy izy mantsy anahy tamin'izay vetivety hoy izy le razoko be io mantsy anahy hoe hitanao izy Jean de la Fleury tena Jean de lavitra be tokoa aloha za hitanao izy nereratsika nereranay ozy izy tamin'ireny mouvement Albert Zafy reny misy akama zany tamin'izany misy namana zany da ny tena marina namadika hafa amin'ny mission nampanaovina azy rehefa tonga teo izy hafa amin'ny mission nataony tesitra mafy professeur Zafy Albert ary nangataka izy hoe raha vao io gouvernement io fa tsy izao ny mifanarahana tadio zay zavatra efa nisy zay fotoana zay afaka moa za satria tao anatin'ny miasa natao de professeur nanapa-kevitra hoe io olona io napetraka fa olona anankiray nefa tokony napetraka ary efa nekeny rehetrarehetra tany ambadika tany zany travail de lobby iny zany tsy azoko de tahena aminareo eto
ny ambiny fa ny zay te alala afaka manontany amin'ny manaraka. De nandeha le izy tsy arakaraky ny eritreretin'ny professeur ny zavatra nataony ty tovolahy. Afa-baraka tanteraka professeur ary indrindra afa-baraka ny tenany izy satria il était seul contre tout pour nommer ce gars-là. Nefa efa nisy anarana anankiray efa nety. Zao Fleurioz izy. Fa za ndray nefa ny hoy aho hoe tsy professeur mihitsy ny diso. Afaka matoky ny olona izy fa ny olona no mamadika. Ianao zany da eritseritra hoe atoky olona zany surtout malagasy tsy misy zany. Andriamanitra no atokisana. Zay aloha zavatra hoe Andriamanitra ihany no atokisana. Fa raha olona izany no atokisanao de very amin'ny catéchisme anao. De zao. Tany la Fleurioz izy. Tanao zany la Fleurioz. Ny ereurantsika, ny ereuranay tamin'ireny de zay olona rehetra tamy kaniditra tao anatin'le mouvement de nindaisina daholo, de nekena daholo. Kanjo tsy mampagaga raha ohatran'ireny ny zavatra mitranga izy. Ha, henoko tsara zay. Ary tao anatin'ny herinandro izy no nirabasehana zany foana hoe atoroko an'la zany fa filohana mouvement lahy zao de atoroko an'la zany. Ampio azoko fa da iara-iasotsika. Manaiky tsara izy so ampisaoma tsara satria izy koa ny exige mila mahita ny akamanao aho, ny akamanao koa mila mihainao. Raikitra soma tsara manana olobe zany ny akama am'izao fotoana. Mety olobe tsy aninona amin'ny fieritseretanareo azy. Ny opinion zany. Fa ny olobe aminay de olobe foana. Na zay expérience zay fotsiny raha efa tsy nanana ny Fleury zay na de tao anatin'ny sainy ary hoe qualité mais pas quantité. Fa nanao an'izany zay zokilahy ary efa napetrakay fotoana ahafahana miconfirmer an'izany androany hoe rehefa tsisy implication anao de menatsotra any ianao hiisaka hivoaka ny varavarana ary na misy implication koa ary ianao nefa ianao mitady ho star seul indrindrindrindra amin'ny fisehoana amin'ny publika dia tsy mety zany fa rehefa akamo ianao de miaraka amin'ny akamo ianao fa tsisy hoe mitokatokana mandeha seul lery na ohatran'izany. Zay le izy. Bon, zay ny amin'iny a fa hiditra ao anatiny atao hoe fandaratsika am'izay tsika zany a ka ny fandehany eto zany dia iresaka momba fidinan'ny vahoaka an-dalambe tsika. Iresaka momba ny fivoahan'ny sainamentsika hoe aoka zay miala. Iresaka momba ny ato amin'ny tatasika zany a de ny hoe voninahitra ho an'ny velona sy ho an'Andriamanitra. Zay zany ny fandaratsika zao. Kary. Andefa n'ity hety kely vetivety aho. Non, tonga de toizatsika zao le izy. Mialatsiny aloha za fa tsy maintsy ino no adiniko fa tonga tsika de formule 1B zay koa manko tsika. Tsika zany tsy mba de mijanona loatra amin'ny tafasiry zany fa tonga de lasa fa naizana zany tsy fahalalam-pomba raha tsy mialatsiny aho. Tena mialatsiny tokony tamin'le ankeo hoe tokony tamin'iray sasany na tamin'ny roa sasany any Madagasikara isika no anao anomboka ny fandaharana. Zao ny antony. Tena noho ny tsy miankina amiko mihitsy satria zany hoe miankina amiko le izy zany fa fomba fiteny moa zany. Rehefa nivory zay moaly a rythme be zay tamin'iny herinandro iny tao ny adidina trehana, tao ny zavatra rehetra natao. De omaly zay zavatra mahafinaritra anahy moa zany ny tena hoe mahita ny akamako eo akaikiko eo. Miresaka ny ho avy, miresaka ny zavatra tokony atao rehetra. Tena zany anisan'ny zavatra mahafinaritra indrindra. Misaotra indrindra ho an'ireo akama tonga teo omaly ary nanatrika fivoriana direkta tato an-trano. Mahafinaritra ny fivoriana, tsara ny sakafo. Zavatra mary ampetoana de zao. Ary mampagaga. Isaky ny tonga ny akama
dia mitaraina ny frigo anay. Tena mitaraina ny frigo anay. Ao zao tonga dia mieritreritra hoe mihinan-kanina be zany le akamo. Tena contraire ary reto. Contraire. Mitaraina le frigo satria voky loatra. Isaky ny tonga ny akamo tonga dia feno le frigo. Feno ary tena feno. Aoriana kely eo ngamany raha misy fivoriana matetika isaky ny sabotsy dia tsy ilaina intsony président mihetsy. Tsy fahita matetika amin'ny hetsika sy ny fihetsiky ny fiarahamonina zany. Indrindra fiarahamonina malagasy. Indraindray mangataka hoe azafady toko ialana tsiny fa tsy afaka mihetsena intsony fa mbola mandray olona. Zavatra roa na telo no angatahana tonga dia zavatra be dia be miala avany. Taraina mihitsy le frigideranay voky loatra. Fa eto dia manatitra fisaorana ary tena ataoko hoe tsy dia fihetsika hitako loatra tamin'ny malagasy zany hatramin'izay nifandraisako tamin'ny malagasy zany. Maromaro feno le raha namana mivady maro zay moa dia tena karakara sakafo mihitsy izy avy any. Tondra lasary gasy mihitsy izy avy any. Tena hoe tena ao tsara mihitsy. Tsy lany le lasary hatramin'izao. Ao indray le izy mivady zay dia tsy sasatra mihitsy ny mitondra mihoatra. Na ny sakafo qualité zany, na ny rano sotroina zany, na ny fitsikitsikiana amin'ny fatongavana. Atson'andro dia tonga, atson'alina dia tonga. Izay mihitsy no mahatonga amin'izy hoe misy olona miasa mafy, misy olona nefany mitanatana vava fotsiny, ary irian'ny olona ireny mihitsy manko verina kely amin'izy alohan'ny hidirako amin'io voninahitra ho an'ny velona san'Andriamanitra ka vaky misaotra anareo. Ireny olona ireny no be menimenina rehefa tonga any aoriana ka manapa-kevitra dia filoha hoe ity ny mandeha fa tsy ity. Dia ireny matetika no misitaka dia manaratsy amin'ilay mouvement satria ianao toko na inona fahaizanao, na inona tsy fahaizanao, rehefa tsy hita ny fomba fitondranao tena, rehefa tsy hita sy tsapa ny fiarahanao amin'ny gropy, rehefa hita sy tsapa ny tsy fahaizanao ny s'adapter miaraka amin'olona, dia tsy ianao mihitsy no azo ekena hitondra firenena, na hitondra ministera, na hitondra direction, satria aza adino fa na ino kidona na ino kiantra tsy maintsy tonga présent eo amin'ny devant eo zany association akama amin'ny fandraisana anjara amin'izany hoe fitondrana ny vahaolana ao a Madagasikara. Na ino kidona na ino kiantra. Tsy menimenina foana, tsy mataotao-poana André Rajoelina sy Pierre Bleu ary maka amin'ny Fleury Rakotomalala ho adversaire ho ennemi numéro 1. Fantany tsara ny fomba fiasan'izany tovolahy zany, fantany tsara ny fomba fiasan'izany rangahy zany. Tsy adalo ireo raha matahotra, tsy adalo ireo raha miovitrovitra, tsy adalo ireo mandoha vola amin'ny faiky amanjatony. Le faiky d'un jour ou za vao misy zavatra mivoaka miazakazaka amin'ny faiky dralahy ravalomanana sy ny karazana manenjika tonga dia manatsetsina ny zavatra publieny nga Fleury. Ka dia zao rerony tamin'ny 4 maraina zay vao nisaraka nivory amin'ity fikarakarana amin'ity 12 septambra ity. Nieritseretiko fa robot ny tenako. Fa miteny ihany ireo mpiara-miasa amiko ireo hoe mangalainy zoky, mangalainy zoky.
Tamin'ny 3 maraina zay ny tsaraka. Amin'ny 7 maraina dia efa misy manaitra amin'ny message, misy olana ry, misy olana ty, tsy maintsy miresoudre an'ilay problème anao. Dia mahaverina natory aho tamin'ny 6, mieritreritra ho afaroaboa. Tonga ny fotoana anaovako an'ilay hoe hanao ny fandaharana adin'iray aloha. Tena tsy vitako teo androny. Sambatra tamin'ny fiainako ny kilefika, tsy hoe safotra akory na ahoana fa hozahako hoe fleury, sois raisonnable. Satria nisy napiditra tao anatin'ny lohako zay zavatra hoe zoky tsy robot ianao. Ary tena mipaka tao anatin'ny lohako ilay izy aveo satria ohatran'ny somary reraka tapaka zany aho. Dia hoy zaho hoe mangalahala aina hoe lahy tsy robot. Zay no nahatonga anahako ary ialako tsiny indrindra tompoko fa tena tsy robot marina ary mifona ary ialako tsiny aminareo fa tsy tratrako ilay izy ary tsy vitako tamin'ny ora mieritreretinareo io. Satria ny olona rehefa lahady miaraka amin'ny vady aman-janany, misakafo miaraka amin'ny vady aman-janany, miaraka mandeha manao bisikileta na mihazakazaka na mandeha parka na manao ohatrany. Ny vady aman-janako tsy mba manao an'izany tao anatin'ny roa taona sy tapany izay na hoe taona mahery nanaovana an'ity fandaharana ity. Dia lasa indray aloha dada natory naka lasesta, naka repos. Dia hoy ilay zanako vavy zay, papa, tu m'avais promis pour les courses, pour mes effets scolaires. Et indrisy, efa niditra au champ, tsy vita amin'ny papa intsony. Ka ialako tsiny, ialako fondro, amintsika mianakavy fa tsy tratrako ilay tamin'ny ray sasany, ary ialako tsiny, ialako fondro amin'ny zanako vavy tokoa. Je m'en excuse ma chérie, papa était fatigué ce matin. Ok, lasa amin'izay zany voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'ny velona sy voninahitra ho an'Andriamanitra. Zaho noraisiko lesona ary karazany ijoroako vavolombelona ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity. Taitra be aloha indray andro rehefa nahita ny zokilahy io, ana le mainy polo ty polo anaovako ty zao. On n'est pas amis pour rien, on n'est pas akama pour rien. Tamin'izany andro koa dia nisy olona roa zany no siteko aminareo eto. Mba ahafahantsika ny atao hoe tatasika manko, ny éditorial na chronique, samihafa ireo, misy mahasamihafa azy, fa ny iraisan'ireo dia fitarihana ny sainao amin'ny zavatra mety. Éducatif ny fandaharana ndao sahy na mitarika anao ary izy hatateraka sy hosa amin'ny zavatra izay atao. Mpanazava, ohatran'ny hoe tily-mpanazava, lumière ny fandaharana sahy, izany hoe mitondra fahazavana. Ka ilay masoandro be na jiro manazava ny zavatra ny fandaharana ndao sahy. Ka tsy mamenatra milaza an'izany tonga dia lazaina elo. Misy olona mpitondra firenena tena mijaly ary tena nalahelo ary tena tsy afenina fa nentin'ny mandramaty io alahelo. Rehefa misy anankiray koa mbola velona, mbola afaka mi-se rattraper ianao malagasy, mbola afaka mi-se rattraper ianao. Satria amiko matoa tsika tonga amin'izao ozona amin'izao zavatra mitranga zao dia nisy tena adalàna lehibe, nisy faute grave eo anaty an'Andriamanitra nataontsika malagasy, nataontsika eo tsy ny teny nataonareo zao le izy.
Rehefa niresaka tamin'io ray aman-dreny io ka niona taminy. Ny zavatra tena niimpressionné anahy voalohany dia ny fandraisana anahy. Ary tonga dia mifankatiavana miaraka. Rehefa miresaka, fanakalo-hevitra, mizara expérience matetika ary tena rehefa avy niona taminy voalohany aho, fifangadiny ihany ozy izy a. Mampatsiahako an'le raha namana ray izay manko zay hoe matoa le ray aman-dreny manao an'izay tiany ianao aho. Fifankadiny ihany ozy izy. Tsy tapitra akory ny fifankadiny fa 10 minitra dia tonga dia niteny an'le mpiambin'izy hoe tsy mandray olona nizaniza androany. Taitra be aho. Dia fifankadiny izay presque tapakandro ny maraina an'iny niraisina. Dia avy eo presque 2 fois par semaine raisiny aho. Raisina dia miresaka aminy manazava azy koa ny hoe président zao ny eritreritry ny am'ty, zao ny eritreritry ny am'ty. Za amin'io tsy mahalala mihitsy hoe fantany ve anisan'ny nanongana azy tamin'izy teo amin'ny fitondrana. Tsy nalala fa taty aoriana vao tery tsy maintsy niteny dia izy moa tsy namaly hoe fantany na tsy fantany. Tareo tamin'izany efa en'le olon-dehibe. Fa tao anatin'izay zavatra hoe tena mifandraisana aman-taonany tamin'ny olon-dehibe io ray aman-dreny io, dia ity ny tena zavatra alahelo indrindra. Miendrika andrahana izy fa rasista na tribalista ka na ny alika an'azy dia natsoina hoe merina, izay tsy misy akory zany. Teny an'izany tonga dia fantatrareo. Tena alahelo miary tena tsy zakany indrindra dia niendrika andrahana izy nandoro ny rova. Tena alahelo izany. Ary mino aho fa mety netiny mandramaty zany. Zarako aminareo zany. Ity indray misy anankiray ndraiky. Olombelona ray anankiray tena hoe niasa mangina tao anatin'izany fanasaovana firenena. Niasa mangina. Raha niasa tany ivelany izy, nitazomin'ny frantsay taty, na niasa tamin'ny amerikanina, mety tsy ho fantatry ny malagasy akory ny existence amin'izany olona. Mety tsy ho fantatry malagasy akory ny existence. Anisan'ny olona izay tsy naka voninahitra ary tsy naka rehareha ny développé an'izany atao hoe mobile phone na cell phone tany Madagasikara. Tanora izy dia nitsara tena nody tany an-tanindrazana. Naleo ny nody fa tsy nijanona nampiseho ny fahaizany ka nitazony ny vazaha na ny amerikanina taty Frantsa taty. Rehefa niteny tao am-piangonana, tao anatin'ny fitaom-pivavahana, dia niteny pasteur hoe hoy ity ranamana izay efa lavenona sisa tao anaty bocal noentina teo am-pilopilotry ny fiangonana teo amin'ny hôtel. Ny zavatra tsy tiako pasteur hoy le ranamana dia ny famaly sy miady. Tsy tia gidragira. Marina io zavatra io satria niainako miaraka taminy. Raha misy fivoriana tao ka misy olona miapatrapatra amin'ny taindava dia miondrika izy dia mangina izy dia velany tsara, tapitra le fitenin'le olona na masika toninina raha dia vitany ny mandamina sy midetendre ny ambiansa rehefa avy eo. Izany hoe misy lesona anankiroa zany miseho. Ny iray miseho devant tamin'ny raharaham-pirenena, ny iray miseho tao anatin'ny discrétion tanteraka ary tsy mila rehareha
tao anatin'ny fitondrana firenena. Zao ny zavatra tiako taritana asantsika malagasy. Zavatra tiatsika malagasy loatra ny fisesehoana. Ny fisesehoana tena tiatsika malagasy. Any ka tsy tsapatsika tsony hoe inona ny atao hoe volamena, inona ny atao hoe akoso-bolamena. Fa ny varahana raha mioso-bolamena tian'ny malagasy kokoa no ny volamena bruta izay mbola mila jerena tsara sy adihadiana tsara fa ny malagasy tonga dia mandray ambolony ihany tiany. Koa ilay raha zokilaza ihany rehefa mampianatra anahy izy, mananatra anahy izy ao anatin'ny raharaha politika. Zao ny lesy Fleury zao. Raha misy olona manao soa, takanareo ataonareo akama zao, takan'izany atao nataon'ireo olon-dehibe ireo izy, dia misy réseau souterrain ao Madagasikara. Efficace izy. Io réseau souterrain io no manimba zavatra ary manapotika ny firenena. Dia nitoizako hoe zoky eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ireo réseau souterrain ireo. Mety hiteny ianao hoe mbola tanora Iandro Rajoelina tsy afaka nanapotika ny Ngaratsiraka sy ny X tamin'izany andro. Kanefa zavatra tsy fantatrao dia taranak'ireo réseau souterrain sy mpanapotika ny firenena amin'ny atao hoe ramification sy ny démembrement amin'izay ataon'zareo amin'ny zavatra ataony ihany Andro Rajoelina. Zao teneniko anareo. Rehefa maty professeur Albert Zafy, satria izy le olombelona ny teneniko voalohany, dia maty. Ary teo le malagasy vao takina tanteraka hoe mivoaka amin'izay le marina rehetra hoe zao le zavatra, zao le zavatra, zao le zavatra. Satria na niteny ary Angia Fleury tamin'izany tamin'ny fahavelona tsy marina izany hoe merina ny anaran'ny alikany professeur. Dia mbola nisy compte fake, mbola nisy vahoaka fake irahan'ilay tsy valahara manapotika ny zavatra tenenina ka marina amin'ny zavatra tokony aseho. Mivoaka ny famarinana nodimandry professeur dia samy nahititsika fa teo Antananarivo vao takiny ary nangina Antananarivo, menatra Antananarivo. Mbola vitan'izany Andro Rajoelina izay olona tsy ampy roa taona talohany io nitoraka grenady azy ary saika nahafaty azy, nahafaty amin'ny professeur. Nisy zany, mbola velona ny zanany, mbola velona ny vadiny azy anontaniana. No nipetraka sy anisan'ny vangina tao ny dopahoriana niaraka tamin'ny fianakaviany maty teo. Tanareo amin'izany. Ny olona tsotra raha mody dia voninahitran'Andriamanitra satria navita niazakazaka ireny olona ireny. Navita ny zavatra tsara, niezaka nametraka ny zavatra tsara, mbola averiko eto ihany. Raha nanapa-kevitra izany professeur Albert Zafy izany hoe hijanona aty andafy amin'ny maha-chirurgien azy, dia tsy fantatrao malagasy akory ny existence izany olona izany. Minimum ry tokony ny karaman'izany olona izany lazaiko aminao marina satria ny chirurgien dia manana statut anankiroa izy. Haut fonctionnaire izy aloha satria mpiasa-panjakana izy, fa izy koa afaka manao makany amin'ny privé amin'ny temps libre-ny manao opération ary iny koa mbola vola be koa miditra aminy amin'iny. Raha amin'ny fanjakana dia minimum izany professeur hoe agrégé sady chirurgien izany mandray any amin'ny 14 000 € net. Net. Dia anjaranao micalcule. Nanao sacrifice hoe professeur Albert Zafy miditra amin'ny Madagasikara satria nanao sacrifice izy satria dia ianao nanenjika azy io
Ianao nanosy-potanana azy io, ianao nanosy-potaka azy io, tsy mahatsiaro menatra ve ianao ary mijerenao fitaratra rasa. Fa za no miteny anao fa tsy marina ny laingo na lefa rehetra na fafy tamin'izany olombelona izany. Rehefa maty izy, nodimandry izy, teo va tonga saina daholo ary menatra Antananarivo. Tsy mety tonga saina ihany Antananarivo anahatra amin'izao ary ka nafatana jilamboto ary no mitondra azy dia mangina Antananarivo. Zay no ataoko hoe silence complice. Silence complice ny anao raha Antananarivo ary eloko be vava eo anatrehan'ny firenena voalohany indrindra ary faharoa eo anatrehan'Andriamanitra. Avy indray ty ka faharoa, l'homme qui agit dans la discrétion, dans l'ombre et dans les coulisses. Tonga normalement raha hoe aty amin'ny fety ianao matetika misy maty malagasy dia zara raha feno ny fiangonana. Fleury Rakotomalala était là-bas parce que c'est son ami, c'est son grand frère. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que déjà, les gens qui étaient présents, le monde qui était présent, raha tsy nisy olona mpitandrina ny distanciation sanitaire dia feno ity fiangonana ity ary tena marina. Na izay tao ary efa saika na feno ilay fiangonana. Inona ny antony? Navita zava-dehibe, zavatra lehibe tamin'io fiangonana io. Ity tovolahy, ity ray aman-dreny maty, nodimandry. Na tamin'ny asa ara-panahy zany, na tamin'ny asa ara-pitiavana. Nanjara nivoaka tao ny hoe ny fitiavana nananan'io rangahy io dia lehibe. Indrindra tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra zany hoy ampitandrina, tokony ho raisiny velona ho modely izay ny tsy nitenenina. Voninahitra an'Andriamanitra sy voninahitra ho an'ny velona tsy nitsanga menatra ireo fianakaviana mitondra ny tibokalina indrindra moa ty zanany vavy hoe ty dada, hay dada manana ny maizy azy. Ny aina tao anatin'ny discrétion zany rangahy zany ary fantatro zany. Tsy nisy écart de comportement na hoe ny rehare na ny geste na ny style tao anatin'izany fiainana zany. Ny faralahy aminazy pilote, ny lamatoa manana ny maizy azy déjà ao anatiny zany atao hoe firaisana fiarahamonina amin'ny malagasy amin'ny asany. Ny zanany vavy matoa, vavy tokana, raha ny taonany rekôro amin'izany atao hoe fandraisana raharaha eo amin'ny fitondrana. Ary tena janona ho teknisianina ary mbola tsy naheno ianao an'izany hoe lova raha ny maro moa izay ny anarany azafady zanako fa ka hoe naheno ianao nanao ekara le zazavavy. Fantatro de mizao manko fa ho avy ny fialonana, ho avy ny fanaratsiana ary efa nanomboka izy io an'io zazavavy io. Mialatsiny any tompoko, fatako ny olombelona rehetra izy manana ny tsy mety, manana ny tsy hoe kilema fa manana ny tsy mety. Hitako ny nahalehibeany io zazavavy io. Fantako tsara. Fantako tsara ny fomba nitezan'ny mamy ny zanany. Nga mamy ary lala Rasolo Jaune ity raisina faharoa. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny profesera ary inona ny tokony dinamika entina mifandraisana an'izay fijoroana vavolombelona izay? Izao.
partir du moment petraka ao anatin'ny fonao. Ao anatin'ny fonao fotsiny ny firehareana. Dia sao teneniko anao manomboka vitenao zao. Raha nodo professeur dia nanetry tena izy, natsapa izy eo mila nazy ny firenena. Raha nody Didier Ratsiraka Didier dia natsapa tena izy hoe mila azy ny firenena. Raha nody colonel Ratsimandrava zay nanaraka, c'était le premier ino dizy teo commandant de la gendarmerie hoe gasy tamin'izany andro dia natsapa izy fa mila azy ny firenena. Ianao mitatatata amin'izao fotoana izao, ianao miresaka amin'izao fotoana izao ka mitondra firenena. Inona zavatra ataonao amin'ny firenena? Miala tsiny ato, mandrobaka ny haren'ny firenena no ataonareo menakavy. Ka eo no mahatonga anao amin'ny teny hoe raha malagasy nanoty ianao ary tena nanao ny tsy nety ianao. Zay foana mahatonga anao amin'ny teny hoe mila fibebahana, goavana ity zavatra ity satria nanotintsika menakavy. Samby mahita isika menakavy zao, tsy lasa lavitra anie. Ny fiainan'izany ato hoe professeur Albert Zafy ny vitan'ny volan'izy menakavy dia ny tranony Œuvandre sy izay mety vitany tany ambanivohitra. Tsy mipetraka akory izy tao anatin'ity vila ngeda be zay tokony andanin'ny fanjakana vola amina miliara maromaro ny fanamboarana azy, fa navelany teo ao amin'ny tokantranony izy no mipetraka. Raha misy fivoriana araka olona maromaro, zay izy mety makao amin'ny vila io, fa miafy tao amin'ny vila Elisabeth izy. Zay io ny volan'izy menakavy. Volany ino professeur? Raha mainitra amin'ny Andriamatora Ratsiraka Didier tsy manambola akory izy anamboarana an'izany any ambodiny tafana. Nefa nilazaina fa nangoro-karena, nangalatra. I Sophie dia any Sophie daholo Madagasikara. Nefa vomoaly zao maheno hoe nalahelo abainy ary nakipiko mody tsy nijery fa i Sophie sy mamy dia miakatra mandeha tongotra amin'iny faravohitra iny. Ino ho aly ty? Mandeha tongotra izy mivady Sophie sy mamy amin'iny masoandro miganagana be iny, mangona be iny. Mialatriny Sophie, mialatriny mamy. Raha mitantara an'izany tsy nihera taminareo fa vao maly arivo zany niko. Ny zanaky ny sasany raha mandeha vao même pas telo taona teo amin'ny fitondrana efa Porsche no mitondra azy miaraka amin'ny garde du corps, tsy eritreretinao. Tsy ao anatin'ny fitondrana izy fa mibaiko ny fitondrana. Ny zanaky ny sasany mivoaka amina lanonana aty andafy, Rolls Royce no mitondra azy. Nanoty ianao malagasy ary nisy tsy nety nataonao, fa nanozon'olona tsy manatsiny ianao. Qu'est-ce que vous n'avez pas donné de nom pour le président Ratsiraka, pour les présidents Ratsiraka, Albert Zafy, et même peut-être quelque part, et John Armapian aussi. Qu'est-ce que vous n'avez pas donné de nom? Izany flou ka eritreretinao ka mbola ajainao atapony loha amin'izao fotoana izao, tompony ny harena, tsy misy afa-tsy anankiroa ao Madagasikara. Zay nataoko hoe mandray ambolony ianao, tianao mifandraisana ambolony, ka ny vola ny ankoso-bolamena no tianao malagasy. Normal ihany koa aloha zany. Tsy dia mahavidy volamena loatra tsika malagasy, ka farany mandeha makany amin'ny ankoso-bolamena, alao tsy manana reo. Reo za zao tsisy. Za koa da io raha tsy tia volamena. Fa za kosa raha mpanaovinao ankoso-bolamena miala tsiny tsy anamako. Soit manao faux là, soit manao ny vrai, soit za tsy manao mihitsy. Io tsika zany. Ka raha nody mandry ireto olona ireto dia samy mahitsika vahoaka nalokisany no nanaraka lasa événement izy.
Zany hoe ny fodimandrany professeur Albert zany. Mbola manam-potoana ho antsika. Manam-potoana tsika fa atsika amin'ny teny hoe miala tsiny foana re zay. Avy aloha mierika hoe Andriamatoa Ratsiraka Didier. Mercedes mitondra ny Ratsiraka Didier tsy anazy amin'ny fanjakana. Fandimby tomobile izy menakavy mivoaka hoe izy mivoaka tomobile ray no ana ancien président. Motramotrak'izay raha tsy tonga rajonary mampianatra nahazo Mercedes zany professeur Albert Zafy zany fatifatana tomobile zay nomeny andro rajony lazy. Izy professeur miala tsiny fa veriko anyky tamin'ny transition dia niafy tamin'ny Mitsubishi any teny professeur. Zay mbola nitroahany andro rajony la grenade. Voninahitra ho an'Andriamanitra oza, voninahitra ho an'ny velona. Raha manana ray aman-dreny ianao ka endry, ka any ianao tsy mitsanganenatra amin'ny fodimandry ny ray aman-dreny. Fa miteny ianao marimarina nefany amintsika miteny zao, fa misy malagasy amina tapitrisany maromaro maniry hoe fa maninona le kely io tsy mody mandra, fa maninona le olona reto no tsy mety maty. Misy malagasy maniry an'izany. Tsy mety zany tompoko. Tsy mety koa zany ry malagasy. Tsy mety koa ny mirary olombelona ody mandro zany. Heloka koa zany fandroana. Kanefa na izany na zany, ny tena tseloka dia manala azy, ohatra ny manala ny fisimba ao anatin'ny vavanao. Manala azy aingana eo amin'ny fitondrana. Manala azy aingana eo amin'ny fanapahana. Ary tandremo fa rehefa manangasanga ihany koa le ankiray, le atsoka hoe dizy kapoka, ka ahafahanao mandalina tsara ny fihetsika sy ny zavatra ataonao. Raha andrombaka fanjakana ianao malagasy ary vahoaka, rombay ny fanjakana fahazamena ny ampelakana diso. Ny intesteo vetikevitra itsika manaraka io manko dia ny hoe nidina an-dalambe ny vahoaka. Hidirantsika amin'izay vetikevitra izay ny tenenako an'izany hoe rehefa andrombaka ny fanjakana ny vahoaka, aza alefa ny lalana diso ny fitondrana fa saosanatry ilahy. Satria fa misy olona, fa misy gropin'olona miomakomana ny amin'izany. Ianao vahoaka koa efa tokony miomakomana koa ny amin'izany hoe tsia tsy ho any aminao nanaovanay an'ity, fa ity ny faniriana vahoaka, fa aleonao miataka fa tsy ianao le izy. Mazava angambany amin'izay. Akory aby vazo larakoto, akory ianao? Davary. Resimato tua li fa fatesa
Ia, mety ary marina ny teninao taty a. Taty indray dia taty liva indray dia anisan'ny mpanaraka ny neveu-any Mahafatrapoko Fleury Rakotomalala zany. Taty na tsy mitovy hevitra ary izy dia arahany armiana izy mandehana raha tsy mety aminao. Izy zany ny bakoly skeps zany miteniteny foanaty zany. Misy olona tsy mety indray nga ato sa hitandrera valo pouvoir anakarache sur le tête de poche malakely. Marina zany. Nefa avy eo inona ny zavatra mitranga? Marina koa da aza diovina eo fa ny mbola kely zahay tamin'izany niara-nahita tao 2020 mbola ratsirako natao référence. Aoka zokilahy fa maro rakoto hoy le raha naman'izay hoe ratsirako izany mangalatra hoe Sophie. Maro rakoto rehefa zavatra tsy hainao aza miteniteny foana ianao. Ianao ihany no miteny hoe mbola kely ianao tamin'ny andron'ny ratsiraka, aza dia miteniteny foana amin'ny zavatra tsy hay. Aza diovina fa na mbola kely izahay tamin'izany niarahana le izy. Zay manko le probleman'le olona. Zay mahatonga ana miteny hoe ny olona na mieritreritra ny tenany intellectuel ary indraindray misy kazy anankiray tsy ampy amin'ny lohany dia manahirana na miresaka aminy ary dia na dia efa fotoana hoe mbola manam-potoana ianao ahafahanao miratorapeny ny zavatra ataonao ny adalanao dia mbola tsy hitany manko ny fahatran'izany olona zany. Raha miteny ianao hoe nangalatra le olona dia tokony tena izy amin'izao fotoana izao. Za tena miteny aminao Andriamatoa Maro Rakoto fa tena mbola miadana betsaka lavitra ianao noho izany ratsiraka Didier zany amin'izao fotoana. Ka zay le izy. Gasy fiandrana be tamin'ny élection Maivandò Kampahadala daholo tsy fantako izay mandatsy ahy tamin'ny élection teo noho ny lavabe. Tsara ihany manko mamakimaky an'itony zavatra itony capital en plus nefa tsy mihetsika mihitsy. Miezaka ianao mi-infiltré ny teny-baolina nefa fantatra foana fa olon-drajely ianao. Hain'ny loha ça restera toujours hain'ny loha. Andriamatoa Olivier Nirina.
Tsy misy olona foana zany quand on est con on reste con. Zay no tena marina amin'ny hira Olivier Miro. Miinfiltren'ny olona satria tsy zakany manko le hoe zao a hiditra amin'ny fandaharantsika fa tsy manjary tsy mety le izy. Tsy anao no miteny eo dia mahalala ny tantaranay. Victime amin'izany ratsiraka izany no rainay, tsy resaka eto aminao. Tsy maintsy misy victime na politika foana Andriamatoa Mary Rakoto. Zay lazaiko anao zay. Tsy maintsy misy ary ny intérêt général no mikonty fa tsy ny intérêt ana personne anankiray. Mety misy zavatra koa tsy mety nataony ny rainao. Mety misy. Ny tantara no ahafantarana an'izany hoe iza marina moa ny rainao. Fa tsy hoe raha victime ny rainao dia raisinao cas général zay ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Fa aza atao cas général, za zao tena victime tamin'ny andron'ny Ravalomanana. Tsy azo raisina cas général zany fa rehefa miteny sy mitaraina daholo ny olona amin'izao fotoana izao, le izy tsy zaharery. Azonao zay fa tsy voatery hoe victime ny dadanao dia cas général le izy fa azo atao an'izany le manana fanadihadiana hoe inona koa ny adalàna nataon'ny dadanao. Satria rehefa dadanao dia mety ny ataony. Alors azavo zay resaka zay. Parce que pour les enfants, leur père, leurs parents n'ont jamais tort. Ça c'est logique et c'est tout à fait naturel. Fa tsy zay no entina hiady hevitra eto. Midina an-dalambe ny vahoaka. Zao le zavatra. Zao ny zavatra mitranga ary zao no lazaiko anareo. Hoy tamin'ny vao nanombonomboka n'ity fandaharana ity isika hoe mino aho za fa ity ndray mitoraka ity enaka afaka tsy manaiky andratsiraka ane ianao fa tsy ianao no hoe ianao ne tsy vahoaka e. Da manandrama ianao manao direct le mandeha dia raha mahangona 200 personnes dia hojerena. Dia alaharo ny alahelinao amin'le ratsiraka apetrao henon'ny olona. Satria raha mandoto an-dratsiraka eo ianao dia mandeha anaiky an'le zavatra. Ianao raha tsy mahasahy miteny akory hoe inona ny naha-victime ny dadanao. Ianao dia efa manao auto-censure ny zavatra ataonao. Zany hoe vous êtes en train de citer, parler d'un chat qui n'a pas de tête. Adio fa mivantana ato aorianan'ny saka rehefa tsy ao ny lohany raha lehibeazana lasa tigre. Tsy resaka nahitana soa zany fa aza be resaka eo ry Mary Rakoto fa manjary sao de voatantara daholo eo ny zavatra tsy tokony ho tantaraina eto. Midina an-dalambe ny vahoaka hoy satria araky ny teneniko taminareo tamin'izay andro zay hoe fantatro ary amin'ity ndray mitoraka ity dia tsy ny mpanao politika no hitarika ny vahoaka eny an-dalambe fa hidina an-tsitrapo na hoe de manière spontanée ny malagasy. Tanao ry Mary Rakoto tonga dia avy ny olona mipetaka anao. Izy koa miteny namoto victime fotsiny eo anao na tsy fitiavanao azy. Ary zay mihitsy le défaut an'le malagasy manko zay le problème. Ka aleo zany hoany fa zao midina an-dalambe le vahoaka ary rehefa niteny tamin'izany andro zany hoe il y a un an et demi de cela niteny hoe ity ndray mitoraka ity dia ny vahoaka no hitarika ary hidina an-dalambe fa tsy ho taritin'ny mpanao politika. Niteny ihany koa hoe katahotra io malagasy io fa rehefa lasa io dia tsy voasakanao. Ary eo anao niraisina amin'izay fotoana izay satria
toy ny volkano io amin'ny ora-tsy-ampoziny io no mipoaka. Amin'ny ora-tsy-ampoziny io no mipoaka. De hoy le raha naman'izay taminahy hoe Fleury ny biby tsisy lohany tsy mandeha. De hoy aho marina zany. Andraso aloha fa ty le boay ty mandreraka be ty le Mary Rakoto ty. Ono andriamatoa Mary Rakoto. Mba iza moa ianao no afaka hiteny hoe Ratsiraka tsy izy zany. Tena sahako milaza aminao fa raha ny fianarana vitanao tsy any am-paladian'ny Ratsiraka akory Didier. Mba manana fanetretena tovolahy. Ianao mbola zay zaza vatony io. Zaza vatony tena raha teneniny. De nefa ianao mihazakazaka. Tena teneniko anao tsy any am-paladian'ny formation na ny zavatra vitan'ny Ratsiraka akory na resaka hoe formation fotsiny ary ny vitanao. Raha amin'ny taonanao zany Ratsiraka zany efa lasa lavitra be. Mba manana aloha fanetretena ry tovolahy. Tokony mba mandrefy ihany mametraka marodrefo hoe fa iza moa za Mary Rakoto. Tsy raha mba mahavita ingénieur kely ery rangahy, ingénieur kely 24 heures ery, de marodrefo tsy zakany rangahy ny refesin'ny rangahy. Zay le izy. Zay le mahatonga ny tony le mala. Ary Ratsiraka zany tsy référence intsony amin'izany 2020 zany, amintsika 2020 zany fa aza miteniteny foana. Zay ka rehefa tsy mandeha amin'ny fahalalana ianao de mipetraha tsara satria ianao tsy afaky niteny mihitsy hoe tsy aniny zany Ratsiraka zany. Manana baka kosa aloha manana Mary Rakoto tsy mandainga tsy mety. Ingénieur izy io raha tsy diso aho. Tsisy grandes écoles fréquenté rangahy akory. De rangahy miseho milay be eo ohatran'ny tena hoe rangahy zany ny tena aniny eto amin'ity zavatra ity. Zay hitanao zay provoquen'ny olona anao. Lazao hoe inona nataon'ny dadanao de mba lazainao ho tantaraina ho resahan'ny olona eto. Tsy bloqueko ianao satria ny antony fantatro fa mba olona raisonnable ihany ianao ndraindray. Zay le izy. Bon, ka hoy le raha namana hoe de hita karaha docteur rangahy de inona angaha rangahy niteniko teo hoe ny sasany nga rehefa intellectuel de voatery intelligent. Nga rehefa docteur de voatery intelligent. Hoy le tenin'le mpampianatra zay. Quand on est à partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. Azonao zay, apetrako ary apitaka aminao zay zavadray. À partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. Parce que quand on est con, on reste con, même si on est docteur. J'espère que tu m'as compris. Dia ny olona ozy izy dia ny biby mandeha tsisy lohany ozy izy. Tsy mandeha ny biby ozy izy raha tsisy lohany. De hoy aho hoe zao le izy ry rahalahy ho aho. Voalohany indrindra aloha le vahoaka tsy biby. Faharoa, ny vahoaka manana ny lohany. Manana ny lohany ny vahoaka ary
Tena komingaviana tantrana ireo akareo mba hanaovana efa-mazoavana. Bon, rehefa aveo zany tantara. Ary faharoa dia manana ny sainy ny vahoaka. Ka aza pitahaina amin'ny biby hoe ny biby tsy misy lohany tsy mandeha. Tsy zany io vahoaka io io vahoaka io dia toy ny fotaka. Mialatsiny tompoko mampitaha an'izay satria izay le metafora. Terenao io miporitsaka, tazominao fotsiny eo io mandoto tanana. Ka ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao miporitsaka ilay izy satria tsy voatazonao zany fotaka zany n'inona nataonao. Ary izay zavatra izay no hitranga ao Madagasikara hoy aho. Izao zavatra teneniko antsika. Miezaka mafy Andriamatoa Andry Rajoelina mamoaka ny faiky d'un jour. Izany hoe raha vao misy zavatra ataonao zany ka bloquenao le zavatra. Satria olona miteniteny foana tahaka ny Tondromary Rakotono dia tonga izy dia mamorona faiky. Hitanao mihitsy mbola faiky indray andro. Ohatran'ny champignon zany io. Bloquenao le ato dia mipoitra indray ny ato. Satria ny atony dia zao manambola izy anaovana an'ilay izy. Takan'izay koa ny amin'ny ravalomanana. Bloquenao ny ato dia mipoitra indray ny ato satria izy manambola anefenany. Ny réaction naturelle zany tahaka ny toy ny ataon'ny vahoaka amin'ity fandarana ndao sahity dia tsy voavidy vola fa le olona mihitsy ilay vahoaka mihitsy no mireazira ary mampiseho amin'ny tarehany izy hoe io izy fa tsy matahotra izy. Inona no tiako lazaina amin'izay? Manomboka miakatra ny degréan'ny fisehoan'ny olona tava amin'izao fotoana izao na amin'ny Facebook na amin'ny Aina Aman-jery ka masa ny teny malagasy. Tsy niandry ny hoe après ny fioboana taka ny eritreretiny ny RMDM, izay teneniko ihany hoe tsy ny RMDM no tsy tian'ny vahoaka fa misy olona tsy mahambabo ny fony eo ary tsy mahababo ny fony. Izao teneniko anareo tantarako anankiray nareo. Matoa mbola miexiste zany tabera zany. Dia misy zavatra tia ny vahoaka aminazy. Tena miteny anareo raha miala amin'ny RMDM ny tabera ka tabera no matarika ny vahoaka midiny eny an-dalambe, voatariko tabera io. Raha miara amin'ny RMDM Alain André Miseza miaraka amin'ny tabera, voatarika Alain André Miseza sy tabera io. Raha miala amin'ny RMDM izy telona miaraka amin'ny Zandry Fidèle moa tsy afaka miala satria izy efa timina, tsy hanomezana tsiny azy zany safidy politika. Fa raha ireo telo ireo fotsiny miataka amin'ny RMDM ka mitondra ny vahoaka eny an-dalambe, lasa io. Lasa io. Kanefa tsy nisy anazy telona ireo fotsiny efa nidina ny vahoaka tamin'ny nosy be iny. Nitodika ave ny basy fa tsy nitodika. Navita nietsika ave na navita nanaka nyreto miaramila. Azafady ozy ny tafa. Raha sanatria misy fatin'olona eto, raha sanatria misy zavatra mitranga, mahay mitranga any Ambohimanga ozy, général Ravalomanana ny teneniko io. Vao hientsika eto raha sanatria manao ereretra mijerena fotsiny ny malagasy midina an-dalambe. Izay le force anao vahoaka ary mbola averiko aminao ihany. Mitodika io basy io rehefa lasa ianao ka tapa-kevitra anao hoe ndao ary sahia. Ndao, zay ny modora, ndao. Jery olona anao tonga dia hoe ndao. Izay le baiko
izay le mot d'ordre, izay le fibaikona sy fitaritana apetrakantsika hoe ndao. Masaka ny ndao amin'izao fotoan'izao, tsisy antony intsony emorana. Navoaka ny saina mena zay midika fa avertissement, aok'izay miala. Ka raha tsapanao ny dikan'iny saina mena navoaka iny, raha tsapanao tsy haiko moa zay nitarika an'iny, na fantako tsara raha tsy ho lazaiko eto, dia raiso, apitapitao, ovainy profilanao, ho tsapan'le fitondram-panjakana, efa tokony hialitsika fa raha zao zavatra mitranga. Eo koa manko tsika malagasy hoe anovan'ny profilanao hoe aok'izay ndao, aok'izay miala, efa tsy vitanao, matahotra ianao, na moa ny sasany miteny mihitsy hoe ka manjary tsy fantatry ny olona ny anaranao nga niova. Misy olona de hitako zao misy raha namana eto tamin'ny écran eto, aty ambadika izy no manoratra amiko, efa tsy fantany fa ny dinamika mety entiny mety hatarika vahoaka. Aok'izay miala. Tsisy nitarika ianao malagasy nidina teny an-dalambe fa efa voatery ianao, efa manomboka noana ny kibonao, na efa tena noana mihitsy, rovotra ny paosinao, toa zay vola miditra ao de tonga de latsaka ary tsisy tafajanona. Foana ny comptenao ary efa manomboka mivarotra fananana ianao, tatazan'ny karana fotsiny. Zay ianao vao manomboka tonga saina. Fa raha oviana isika malagasy no afaka mijery hoe hijery lavitra, ka hoe raha izao no mitohy vitintsika rapitso maraina. Androany aho de efa miteny anao ary mijery lavitra. Rapitso, raha misy filoham-pirenena miteny aminao hoe vitantsika no manovana io anatin'ny fotoana fohy, de lao lavitra fa tsy izy izay fa mametaka an'izay sady aza. Rapitso, raha misy filoham-pirenena, teo filoham-pirenena zany izy, ka miteny anao hoe vitantsika vetivetika manavitra an'io, de lao lavitra fa ho zava-doza koa zay filoham-pirenena. Ny zavatra teneniko anao malagasy androany no mifantaranao amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra, no mifantaranao amin'ny fandraisanao adidy, dia tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahaterena, ao anatin'ny tsy fahombiazana ny firenena. Tokony ho fantatritsika malagasy, tafalatsaka lavitra ao anatin'ny tsy fahombiazana ny firenena. Azadino zay. Eo zany tsika amin'izao fotoan'izao, tena eo anatin'ny atao hoe tsotsorimamba isarahana tsika. Inona no atao hoe tsotsorimamba isarahana? De ozy izy le raha naman'izay hoe ity lalana anankiray ity mankany Ambatoroka, ity lalana iray ity mankany Ambanidia, ity lalana iray ity mankany Belera. Iza no raisinao amindreo ianao tavela eo amin'ny rond-point? Ho any Ambanidia sa mbola tonga eo aloha indray ianao rehefa tonga Ambanidia, indray miakatra any Ambatonakanga, indray mankany Tanjombato. Tsy maintsy misy sakely-dalana foana zany ny lalana andehanana, ary rehefa tsy mahay misafidy ny lalana andehananao ianao de eo ianao mitaraiky. Fitenin'ny vazaha koa de hoe rehefa tsy mahay misafidy ny basy entinao miantsorika ianao, andeha hanao lasasy ianao ana sanglier, nefa bala, fitifirana, vorona no tao anatin'ny canon-nao. Tonga le sanglier notifirinao, foany miaraka tamin'ny basinao ianao, tsy tonga saina akory ianao hoe diso calibre anie ianao na diso
ny kartosy nampidirinao tao anatin'ny basy anao na basy raha miteny an-tananao. Eo tsika zao eo amin'ny sakely-dalana tsika zao androso saembotra za miteny ao anatin'ny lojika ny javatra rehetra rehefa nandroso ianao de toizo ny firotsondro fa raha miembotra eo ianao de potika ianao ny firenena ny potika. Zany zavatra teneniko anareo ny andron'ny malagasy hoe satria fa nalaza be ny disoty hoe hidina an-dalambe ny remdem na hoe andriamatoa Ravalomanga. Ny andro an'izay ny malagasy hoe ndao ara jerena hoe mahavory olona ve lery fa maro aloha ny teny hoe tsy mahavory olona aza mino fa tsapanjy fa miembotra izy. Zavatra tsy azo atao mihitsy zany amin'ny politika. Tsy azo atao zany. Mandroso hatrany. Hoy professeur Albert Zafy. Sakanana izy tsy andeha ho eny amin'ny makro iteny. De taty an-dalana de efa mifafazana grenady. Fa tao an-trano izy de efa nisy namendry fendro hoe tadio fa zay foana manko ny zavatra ataony ny mpanao politika koa. Misy infiltration de manimba tsena tapoka ao anatin'ilay zavatra atao. De niditra ary nisy ny tena monsieur le président ovinondro lany ianao efa vonona ny grenady hitorahana anao. Zao ny zavatra navaly ny professeur Albert Zafy. Raha maty maty ho an'ny tanindrazana. Maty miady amin'ny ametrahana ny famarinana tsy ady amin'ny kolokolo eto amin'ity firenena ity. Maty amboninahitra ozy izy. Aleoko maty amboninahitra ozy fa zay maty ohatrin'ny olona rehetra. Tsisy antony fa de maty anaretina nafaty ny olona ohatran'izany ozy tsy karazan'ny olona mitondra voninahitra amin'ny asan'Andriamanitra zay tompoko izy. Tandremo fa professeur manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra. Lasa izy mivady ny mivavaka eo tamin'ny eny. Isaky ny sapoty tokony fantatritsika zany. Nandroso professeur ary nandroso izy jusqu'à hatramin'ny farany. Nandeha ny grenady fa tsy maintsy nievacuena teo amin'ilay toerana izy satria nanomboka sempotra ilay ray aman-dreny. Tiako tenenina anareo ary apitako amintsika de zao ny tolona miembotra de toy ny foza. Taka ny foza ihany parce que à force de fréquenter les crabes on devient crabe aussi. Ianao mitarika vahoaka hoe ndao nefa ianao avy eo manembotra amin'ilay séance. Malasa saina ihany koa zany malasa saina zany hoe arak'ilay teneniko hoe efa miresaka reo, efa mifampiresaka reo. Midina ny vahoaka, makarisika ny vahoaka. Misy mieritreritra an'izay coronavirus ihany ve rehefa nidina ny vahoaka ka nampsionieriny ka nangina sy mipirina amin'ny fanjakana, mipirina amin'ny miaramila fa de mijery an'ireto vahoaka mitandahatra amin'arivony. Fataro ry vahoaka malagasy ny herinao fa ianao ihany ny tompon'ny hery ary ianao ny tompon'ny laka. Fataro zay. Hoanatra ho an'ny mpijery politika, anatra ho an'ny mpandinika politika. Raha te handroso ianao amin'izany atao hoe politika zany, mba jereo ihany zany atao hoe vahoaka. Fa tsy hoe zay miteny rehetra vahoaka dia tompon'ny
fahaizana na fandalinana politika. Efa ely ty fandarany ty no miteny hoe io vahoaka io de hidina amin'ny sitraponina. Izy ihany nitarika amin'ny tenany fa tsisy mpanao politika nitarika azy. Iny izy iny édition one iny. Édition one iny. Fa mbola mametraka tsika ary tsy reraka mamerina an'izay hoe hory vahoaka. Tandremo efa misy olona miezaka mijaka mitolonao ao ambadika eo. Ary efa mikonikonina mametraka ny ramification sy manao infiltration any amin'ny mouvement-nao any. Tsy fantatry reny olona reny fa vao mainka manimba an'le tolona tian'le vahoaka apetraka ny fisian'ireny olona miditra anaty vahoaka reny zay mpanao politika hamitaka ny vahoaka fotsiny. Tsy tsapany. Zay ny tena mandreraka amin'ireny mpanao politika malagasy reto. Izy non seulement izy tsy manana vision, en plus ils ne sont pas téméraires, fa ils sont très très opportunistes, girouettes pour ne pas dire. Ary zay mahatonga an'le zavatra foana hoe diso foana le tolona ary mandeha any amin'ny lalana diso foana. Sahako miteny anao malagasy. Sahako mijoro eto miteny an'izany hoe raha izany maître Olala zany no mitarika ny tolona io, lasa io. Lasa io. Tsika miteny zao. Na ireny Ry Alban Rakotoarisoa reny ary miaraka aminy. Lasa io. Mazava moa zany zao ny position amin'ny maître Olala fa tsy eo ny fijoroany na ny fisehoany tary amin'ny RMD tary de midika hoe tia izy. Mazava tsara mihitsy ny teniny hoe ny fitsanganako amin'ireny toeran'ireny de ny tsy fisian'ny famarinana eto amin'ny firenena. Dikan'izany raha mijoro seul maître Olala rapitso ka takin'ny vahoaka ka miteny azy kosa ny vahoaka hoe tandremo kely kosa fa zay kosa tsy afaka hiaraka amin'le dezy-kapoaka de matoko tonga saina ianao na saina tonga ianao maître Olala satria matoa miaraka aminao ny vahoaka de ianao no hitarika an'le tolona zay. Fa tsy hoe iny ianao hitarika de atolotra ao amin'ny dezy-kapoaka de fitondrana rapitso. Tena miteny marimarina aminao fa tsy vita amin'ny tolona amin'izay fotoana izay ary hivadika aminao ny vahoaka. Falimio misy mankalaza naozayo manao reny anja sy vera de tsay anja sy mirao anao manao reny voninahitra. Falimio misy mankalaza naozayo manao reny anja sy vera de tsay anja sy mirao anao manao reny voninahitra. Ifeomarayo, atutraiba iteranana. Ifumarayo, atutraiba itiamanana. Falimio mismakalaza naumzayo, wanaubedi yata silera. Dipsai yata simira wanaubedi kuminarita. Iyanulayo, atutraiba anukunana. Ifenanarayo, atutraiba kuminarita. Ivamagarayo, atutraiba fisorana. Iyasamarayo,
yo, atutano fuminanitra. Nivamakarayo, atutano isoranana. Niyasanarayo, atutano fuminanitra. Falimius makalaza na uzairayo, wanauredi miyata sidera. Letsai miyata simira wanauredi mikuminanitra. Falimius makalaza na uzairayo, wanauredi miyata sidera. Letsai miyata simira wanauredi mikuminanitra. Ja, fananina mihitsy hoe ho an'ny vetsikira miara katolika no natao androany satria tsy aferina fa ny tena anisan'ny tezaina atao anatin'izany atao hoe masin-dà zany ary tsy mamenatra ny tenan'izany. Tsy manavaka finoana ary tsy manavaka koa ny fandarana salia ary tokony ho fantatrareo fa anisan'ny mpanohana lehibe sy goavana ny akama na ny monde justice dia misy ray aman-dreniny pretra avy any Allemagne. Tena eny voninahitra mihitsy izahay manana an'izany ray aman-dreny zany ary tena apetrakay amin'ny laharana tokony ny misy azy izany ray aman-dreny zany. Bon, aoka izay miala. Izay indray ny lohatenitsika izao. Latsaiko mihitsy eto fa marikoriko ireo tsy mahay manavaka natao hoe jilamboto izao mihinana diky misy vitsiny en Jonathan soraty tsara ny zavatra soratinao fa manjary tsy azo. Bon, aleotsika tsy miteny ratsy en Jonathan, azafady tompoko manaja olona foana. Bon, navoaka hoy ny saina mena à titre ohatran'ny hoe avertissement rehefa ny saina mena no mivoaka na ohatra hoe ny karatra mena mivoaka eny ambony terrain dia mivoaka ny kianja zao ny dikany ary tsy tokony mijery akory ny fiafaran'ny matsa. Matoa mamoaka ny saina mena tsika amin'izao fotoan'izao dia samy matsapa hoe aok'izay ny amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena aok'izay ny amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria tsy izaho Fleury Rakotomalala rery no miteny an'izany hoe tena leo zay président, leo zay monsieur Fleury, inona ny tokony atao. Bon, zao le izy ny tokony atao dia à la limite araky ny teniko teo ny vahoaka no mahavita an'izany, araky ny teniko teo tsy ianao vahoaka rery no mahavita an'izany koa fa mila an'Andriamanitra mikitika ny ambom-ponao ao anatinao tsy milaoko ao ahafahanao sa ka na rehefa vitanao na mahavita zavatra ianao rehefa aveo vao tonga sainana hoe vitako ve iny zavatra. Ny tena zava-doza amintsika malagasy dia isika olony fo. Rehefa lasa ny fatezera ny fo kelitsika io dia tsy mandeha intsony le saina ary tsy voasakana amin'izay tiany ataony ilay malagasy. Tena zava-doza io ary tena io ny any tena atahorako zany hoe rehefa lasa ny fatezeran'ny fon'ny malagasy io tena mahavita zava-doza ny malagasy. Tena mahavita zava-doza izy. Ka izao matoa mbola miteny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe aok'izay miala dia mangataka anao ampahantsorana hoe ry zandry alao miala moramora, tsisy maratra ary tsy maratra koa ny malagasy satria ianao tsy maintsy hiaro an'le sezanao.
indrindrindrindra aprisian'le compagnon anao anankiray ianao hoe le Pierre Bleu zany io hoe avoiny miaramila avoiny tafika satria izy tsy maintsy hiaro ny fanana. Tsy maintsy misy ny aratra amin'izay fotoan'izay ary tsy maintsy misy ny potika amin'izay fotoan'izay. Zandry tsy nitaizana tamin'izany, tsy nitaizaina ody lamboty ianao araky ny teniko tamin'le olobe fantatra ny eo Andry Rajoelina. Nareo mieritreritra hoe tsy fantatro io Andry Rajoelina io, fantatro io. Raha zaza hita ny nalehibe azy zany, raha zaza hita na zany hoe fotoana nampiarahany tamin'ny vehivavy voalohany zany ary ka tsy hainao dia anao zany no anisan'ny olona dindery, anisan'ny olona draba anao zany. Tsy nitaizana tamin'izany ianao ka hoy aho hoe Zandry petra tsara, aza ny hevitry ny hafa, ny fisaina ny hafa, marina famatitra ara-bola nareo mitsamo, famatitra amin'ny zavatra tsy haiko koa na tsy hain'ny vahoaka koa fa elao-palavitra ry zany, elao-palavitra. Hoy ny sasany eto, mody ianao aty Madagasikara hitarika ny tolona dia hita eo raha sa efa hitako zao ve fa afaty aho, hitako zao fa potehana raha tonga any, tsy hamenatra ny dalàny hitoto-basy aho, tsy hamenatra ny dalàny hitifitra aho, dia mbola andeha hiditra anaty kizo aho ve? Ninona soratanao eo hoe mody aty dia aty mitarika rasa e? Tsy resaka fahasahiana intsony izany. Ny fahafatesana sy ny devoly tsy azo sangisangiana. Andeha hifanehatra amin'ny devoly dia mbola andeha any. Petraka tsara ela Rakotomalala mijanona eto Frantsa. Tsy eo raha manoratra amin'ny devoly tonga aty Madagasikara hamitaka. Dia ino Rakotomalala dia hidedadedaka ody any Madagasikara hidefie an'ireto devoly. Efa hita hoe Satana. Ny Satana no manoratra. Fidiry katy indray zavatra hafa. Vox populi, vox dei. Zany hoe Andriamanitra indray zany midefienao amin'ity indray mitoraka ity. Zandry. Ilay vahoaka malagasy izay maromaro efa manomboka amina rivony. Nidina an-dalambe. Vox dei, vox populi, vox dei. Samy hafa mihitsy zany. Samy tsy azo defieny zany. Raha hitanao fa devoly dia alao miala-paha, miataka. Raha hitanao fa Andriamanitra tsy azonao atao mihitsy ny midefie ny asan'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra. Manaiky miondrika ianao dia mangataka fivavahana, mangataka famelan-keloka. Mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra zao fa mibloqueko maro Rakoto izy teo sa izy any anarany. Bloqueko izy. Fa mety ho diso bloqué azy satria mety possible izy manana ny marina. Mety possible koa izy manana ny diso. Fa treto moa hitako hoe impétueux izy, tanora impétueux satria olon-dehibe zay lavitra mihazy no sahany mandoto azy en public. Karaha efa navita zavatra maro lehibe ity tamin'ny firenena nefa rehefa tao ny fanadihadiana tsisy natarika zavatra vitany tamin'ny firenena. Olona navita zavatra maro tamin'ny firenena no defieny. Na ny université nianarany tamin'ny Madagasikara tsy tsapany akory avy amin'izany Ratsiraka Didier zany no nahatongavany tamin'izany université zany, na ny lycée nianarany. Io manko le tsika keneniko hoe
Tsy rehefa voatery hoe manam-pahaizana de ho intelligent. Quand on est con, on reste con. Tadio zay. Na docteur anao, na professeur anao, à partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. Ka eto, mila manandra-tsaina anao, misaina anao Andriamatoa, Andry fa tsy hoe raha filoham-pirenena anao, de vous avez tout le temps et systématiquement raison. Tsia, efa midina ny vahoaka. Santraka am-bavarana iny, tadio fa ny menace na ny hoe degré d'alerte de misy étape. Orange, efa rouge tsika zao. Fa passé les orange, efa rouge tsika zao. Ary efa rouge écarlate. À l'échelle de 10 fois, ny colère, ny fatezera ao malagasy, efa échelle aty amin'ny 9 tsika amin'izao fotoana zao. Vimbiny kely fotsiny de tonga 10 ary mety mihoatra amin'ny 10 tonga de matra mihoatra makany amin'ny 12 io rehefa tonga zay zavatra tsy ho voasakanao intsony ny malagasy. Ry Andry Rajoelina, ary ho sahirana ianao raha ho tafavoaka andeha hiazo ny aéroport ka hitsoaka. Tadio zay teny zay. Satria betsaka amin'ny malagasy manana alahelo aminao. Betsaka amin'ny malagasy manana alahelo aminareo mitsano. Tsy gadragadrainareo mitsano fotsiny io malagasy io. Tsy gadragadrainareo mitsano fotsiny ny fianakavian'ireo malagasy reo. Tsy asorinao, tsy hoe contre an'le magistrat ianao de tonga de radianao fotsiny le magistrat. Manana ny fianakaviany koa izy, manana ny mpiaradia amin'izy. Betsaka amin'ny malagasy tezitra aminareo roalahy ary tena hoe qui veulent votre peau. Tsy mino nareo de averenao amin'ny Fleury ny fahadisoana. Zay ho raha diso mangataka famelana amin'Andriamanitra. Fa raha sanatria averika, raha sanatrika marina ny zavatra teneniko. Zay manko ny tena zavatra tsy tiako anie. Tamin'izany andro miteny aho hoe raha ny fahitako amin'izao fitondrana izao tsy lasa lavitra. Efa niteny tamin'ny 2017 tamin'ireo camarades politika miaraka amiko. Raha tsy mahatraty crise aho de andana manohana ny Andry Rajoelina. 2017 io fa i Andry Rajoelina ny lany ao. Maro ny camarades politikako miaraka amin'ny Andry Rajoelina lao. Mazava zany, safidika. Raha tsy mahatraty crise aho de andana miaraka aminy. Fa zao ny zavatra teneniko anareo. Raha ela de ela ny fitondran'ny Rajoelina, telo taona ao. Raha ela de ela. Ka dikan'izay maiza miala ara-potoana. Raha malala an'izany atao hoe vahoaka. De miampita an'izany any amin'ny lohany mihitsy any amin'ny Andry Rajoelina mihitsy Andry Rajoelina. Tsy zakan'ny lala izy io zany. Tsy zakan'ny lala izy io zany. Marary malagasy zany mieritreritra hoe maty ho azy teo dada. Tsy le dada nalevina tamin'ny Zoma, dada nalevina tamin'ny Zoma, zay tsy nalevina fa nentim-bavaka de mbola averika eto. Maty ny cancer de pancréas efa lasa mivadika métastase. Mbola hitondra fanazavana amin'iny moa za ho an'ireto mpanaratsy Beniany. Fa maro kosa nefa na izany any Madagasikara no kamboty ray, kamboty reny tsy sary teo, verina lahy, verina vavy noho ny fitavazozavizany ny fitondram-panjakana. Nahazo antso aho avy amin'ny Dego, akamy. Olon-dehibe, manoratra, voronofo, vorosaina, raha maso isan'ny tsy latsaka hoe président, miantso ambulance ozy izy. Avy aty andafy le olona miantso ambulance. Adiny 3 le ambulance vao tonga. Maty sosoa le zanak'ilay malagasy. Le rahalahin'le rahalahy. Mbola nitakiny le ambulance Covid 40 000 ariary.
bazonareo eritseretana ve zany. Azotsika dinihana tena hoe nakely fotsiny raha question d'éthique hoe ty olona ho alaina zay niantsoana atsika de maty no mifantarantsika telo ora atsika vao tonga teto nefa le olona 3 ora avant 3 heures avant no niantso hoe mila ambulance zay satria mila assistance respiratoire ty olona ty maty any ity rahalahy ity ranamana tena rombotra izy avy aty andafy a distance aty tena rombotra samy nahita an'izany tsika nanao direct izy aropa sisa tsy nalefa tamin'le fitondram-panjakana Dego tany Dego izy zay andra miandra tsy zakan'lahy izy io tena miteny an'lahy fa tsy zakan'lahy nefa tezerany vahoaka matoty efa ohatran'izao le teny le tanana zany ke mivileza zalahy mivileza zalahy raha pahay andreny ianao miala androany possible mety manana chance miverina afaka 10 taona andray fa raha lasy io hoy aho ato amin'le raha naman'izay hoe enganeo amba izany diso engane mba izany diso fara sanatria marina ka miseho ny zavatra teneniko de mialatsiny fa ny tsy tokony mialeny ny zavatra hitandreo ary de manasa tanana amin'izay fotoandreo manasa tanana aza lazaina hoe izaho no nitarika an'le vahoaka izaho no nampiditra an'le izy tao anatin'ny vahoaka tao anatin'ny sain'ny vahoaka aza lazaina an'izay ka izaho no raisinao ennemi numéro 1 izaho tsy maintsy milaza ny marina amin'ny vahoaka ary zaho koa tsy maintsy milaza ny marina aminao Andry Rajoelina milaza ny marina aminao hoe vao miainga io lasa io tsy anam-potoana akory ianao hitsoky ny vato fa le akamanao na le namanao anankiray efa lasa haiko loatra manko izy iny fa kapotsana ary tsy mamenatra azy mihitsy mamelanao fa raha maty aho matesa rava fofona fotsiny neniny hoe lasa ty de efa lasa izy miaraka amin'ny vola be verenao am'izay ianao seul no mety ho voasambotsy ny vahoaka ao ary tadio fa rotodrotsika amin'izay fotoana ny communauté internationale matoa mangina ny vavany amin'ireny fidinany vahoaka ireny de efa mieritserita matoa ny média internationaux efa mamoaka ny zavatra tsy mety ataonao rehetra misy fotoana ny jeune Afrika nanamboatra ny imazonao fa jereo tsy mamenatra ny jeune Afrika mihitsy ny mamoaka ny scandale ny zavatra tsy mety ataonao y a des signes mon vieux y a des signes manomboka mamely média internationaux na hoe efa tena mamely mihitsy efa tadio fa tadio fa ireny média internationaux ireny de misy média gouvernemental qui représente leur nation. Ça veut dire, mon vieux, que tu commences à perdre la main sur beaucoup de choses, sur pas mal de choses. Où les akamanao zay sy les compagnons anao zay tamin'ny aéroport tamin'izany andro il sera candidat à fleurir candidat izy de hoy za tamin'izay hoe nuance il ne pourra pas être
candidat. La décision ne lui appartient même pas. Il ne pourra pas. Fa za tsy miteny ary zay no tsy azon'ny olona manko hoe ity teny frantsay ity misy dikany lalina koa indraindray. Je ne dis pas oui, il ne sera pas. Enfin, je te dis, il ne pourra pas être candidat. La décision ne lui appartient même pas. Fleury tany Tanzania izy niraisina ohatran'ny filoham-pirenena. Avereny tsara ho no raisina ohatran'ny filoham-pirenena. Ohatrany. Dia hoy le zokilahy anankiray zay vorona hodikoina avy eo korontanina. Fa ho any amin'ny Quai d'Orsay ho anareo amin'ny larobia. Dia zao teneniko atsoy larobia hariva. Fa zao no teneniko anao ny zavatra frazy hoen'ny président ao dia hoy aho mantsy anao hoe vous êtes encore jeune. Samy naheno an'iny daholo tsika mianakavy. Nisy vavolombelona zany resaka zany ary mbola velona zany vavolombelona zany ngiahiary fidy raha manandray be. Ny teny an'izany hoe mbola tsy niainga akory ny avion niala tao Ivato taferaka avion iray izahay sy compagnon de guerre-ny Andry Rajoelina Ngiampera Bleu zany. Il ne pourra pas être candidat. La décision ne lui appartient même pas. Vous êtes encore jeune, zay mivalina tsy samy antso aho izy. Ny lady hariva, ny larobia hariva rehefa mivoaka maina avy any amin'ny Quai d'Orsay tany. Tsy samy antso izy. Dia averiko zany amin'izao fotoana izao. Fa raha ianao ry Andry Rajoelina miongana onga amin'ny vahoaka eo, tsisy communauté internationale io, hiaro anao ka hiteny hoe coup d'état io, tadio zay teniko zay. Fa raha Ravalomanana no miravira an'ilay fitondrana après dia hiteny communauté internationale hoe arao ny constitution. Dans les deux cas, t'es déjà foutu. Vitsy ny olona sa hiteny anao marina ohatran'izany. Si Ravalomanana pourrait ravir le pouvoir, il sera contraint de suivre la constitution. Zay ny zava-dehitrany. Fa raha ny vahoaka ny manajotro anao eo, mazava ho azy fa ny vahoaka metraka ny manaraka ny constitution, dia tadio zay teniko zay, angina ny communauté internationale. Pose une communauté internationale, voilà un clown qui part, bon débarras. Tadio zay teniko zay, voilà un clown qui part, bon débarras. Parce que zao, ninona teneninao? Le tena métier, les missions. Anazany hoe filoham-pirenena mihitsy ny désacralisenao. Miezaka ny OMS manome vola, miezaka ny Banque mondiale manome vola, fa sady détourné no sady vitany amin'ny tseleny, miezaka ny international mametraka hoe respectez ny confinement, ianao indray mamoaka ny vahoaka, mamory ny vahoaka, voilà un clown qui part, bon débarras. Zay ny zavatra hitrango tovolahy. Mahatonga ana miteny hoe rehefa manao zavatra ohatran' zany mila mandinidinika. Anatra ho an'ny hafa koa zany. Anatra ho an'ny hafa zany fa matoa ianao niesy hoe mitondra fitondram-panjakana, mitondra fanjakana, dia tokony nisy miova ary mivaina ny toetranao. Fa tsy hoe mbola ino ianao be parady any. Anatra zany. Mbola parady tsara zany Andry Rajoelina zany amin'izao fotoana izao, satria izy mieritreritra Ngia Ravalomanana na ministry ny défense na ministry ny police dia hiaritra trefla aminy ao rehefa tonga ny TAY BE. Tsy hiaritra amin'lahy eo mihitsy izy. Fa atsipony io fa mamy zany hoe mijanona ao Madagasikara, mora ny sipa, tsisy fitondra fanjakana ka tsy mampirafy. Jangajanga daholo aloha. Afa-tsy Ngia Ravalomanana aloha kosa aloha. Zay kosa aloha ary ministry ny défense. Ministry ny police mbola tanora. Mba iozy izy. Ary izy bogosy kely. Général. Efa ministre. Aty an-dafy aty ny araka le nitantarain'le namana le akama mpiara-miasa zay hoe zany baina nisy fotoana roa taona adina kofo bay fotsiny e.
matory atoandro lehilahy, matory alina samy bandy fotsiny, roa taona ozy, nga averiny lafa moramora amin'ny côte sympathie. Ino ianao lasa exile aty, sasany ary tena hoe tena alora nga afarana mihitsy raha matoa fa enjana be tia. Indrindrindrindra ianao exilé politique, tsy saosy zany. De mitarainana amin'ny andro radiolina ianao tamin'izany andro ohatra aminazy amin'ny Maurice Tsavonana, 200 € nomeny anao. Manompinga Maurice Tsavonana hoe raha ny zavatra vitako tamin'le boy kely ty 500 € manko. Zao fa ny volamena. Zany tamin'ny plasinao Maurice Tsavonana ao natsipiko. Tsy afaka nanipy aho izy fa teo amin'ny fotoanany tsy fananana. Fandraisiko le izy de nataoko lesona izy. Elandray de potehako ela. Kanjo moa nga Maurice Tsavonana indray ny vita, fitaindrelahy. De izy tonga mivita. Moralité. Tsy maintsy misy foana ny mpanatratra, tsy maintsy misy foana ny mpanapotika. Miasa ny réseau souterrain. Ary rehefa io ny fitondrana izy amin'izao fotoana izao. Mora ary spécialité amin'ireo olon'ireo ny diabolisation. Anisan'ny taranaky ny mpanao diabolisation ireo olon'ireo. Indrindrindrindra moa mbola velona ty dadabeany Ngaratsiraona. Alao ino tizy teo? Alay voan-tsaina amin'ny fitoniana ry malagasy. Misy zavatra tokony ataonao. Aza entina amin'ny fo le tolona ho ataontsika miaraka. Fa entina amin'ny fisainana fa raha sanatritsika diso tongotra fotsiny dia ametraka olona vao mainka gravy amin'ny fitondrana ihany koa tsika hitondran'ity firenena ka mila mitandrina ao anatin'izany hoe ny constitution ihany, ny constitution ihany marahantsika nahongatsika raha Andriamatoa, nahonganao ara Andriamatoa Andry
Mazimbe, torakutauna, Jesus Christi, tu tena fazavanta, kaungeniai, ufaniluku, iavemu pia, diai, imumamu, tuatautai, isalambrovaki, rakananyamu, uanya paradisari. Eny ary a, tsara loatra ny zany. Mahafinaritra ny anazy. Hiditra amin'ny dosie manaraka indray tsika. Azafady vetivety aloha. Anokatra amin'ilay izy fa tsy maintsy nakany amin'ny toaleta teo satria ny olombelo tsy akoho a. Fermé hein. Sorry. Silêncio. Safady reto koa, safady tsy maintsy presitsika manko amin'ilay zavatra tenenina fa manjary ato ohatry misy olona miandry toronao fotsiny a. Io fa diso. Tonga dia efa lasany amin'ny virage ianao zany e. Ay. Zao le zavatra mitranga ary zay nataoko hoe tonga ao amin'ny moment idéal tsika amin'izao fotoan'izao. Izay manko ny zavatra mandrasana ary zay ny asa anisan'ny hoe raison d'être amin'itony fandaharana itony. Tamin'ny voalohany tsika asa raha tadidinareo tsara dia mahavita mihitsy ary mandany vola mividy dossier. Mandany vola makarena mihitsy tsika mividy dossier. Ny asan'ny sponsor, ny asan'ny tena, ny asan'ny mpanampy amin'izao fotoan'izao nefany nodivetiny ny rano natsakainy. Nodivetiny ny rano natsakaina satria amin'izao fotoan'izao dia ry zalàndray no mandefa ary mihazakazaka mandefa dossier aty amintsika. Zao le izy anisan'ny mahazo primeur tsika zany amin'ny dossier zay mivoaka. Atakeny avatsy amin'ny ilany ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny tantranany Andriamatoa Ravalomanana. Dia iny moa zany le hoe sady PDG le ry maire, PDG ny MBS le navoaka sary navoakanareo sary iny dia nga mera eo ambany bakeo nga PDG MBS manoratra hoe sy ny avo 4000 ariary par an mètre carré. Tsy tapitra akory iny efa tonga ndraiky ny contre-attaque tindray koa ny scandale avany amin'ny CCO momba nga Razafy Mahefa ministra
Ny loatran'izany moa tsy mendrika tonany hoe misitra. Alao za hoe momba minga ty anarivelo raha zafinahivy. Dia sira matovadiny te raha zafinahivy. Tsantaza. Samy nahita n'iny dossier iny tsika menakavy nandeha. Alohan'ny hidirako amin'iny aloha dia izay zavatra iny mitranga am'izay fotoana zay. Io am'izay raha fa mivoaka daholo. Mamaly skandale ny ato de mivoaka koa skandale ny ato. Mamaly indray ny ato de mivoaka koa skandale indray. Hoy le raha naman'izay de eto aminy resaka aminy. Baina samy nanao ny erreur fa le anankiray kelikely kokoa ny atao. De averiko aminy fitenenana. Possible very baina toerana misy trano petraka tsara tranon'ny mpanjakana, tranon'ny commune, petraka tsara milay be eo Andotam-pianaka eo Anosipatrana. 4000 FMG mètre carré anatin'ny taona iray. Zany hoe hofainao 10 millions zany le izy. Satria 2500 mètre carré le izy. Nefa trano tokony io fa depuis 2002 zany 98 aza ny estimé azy. Minimum 10 millions FMG nefa tam'izay. Et encore mbola tsy voaloha ihany koa en totalité. Ty zavatra lazaiko anareo rehefa maka tanin'ny mpanjakana na aiza izy na aiza dia marina fa ny tanin'ny mpanjakana mora. Fa raha vao miditra ato anatin'le atao hoe 3P de tsy maintsy misy contrepartie zay azahoany ny fanjakana tombony. Na izy takany tamin'izany andro nataonay hoe ity asa omena ny fanjakana. Ary niofan'io anatin'le bail emphytéotique tonga de alohanao tolo-bolitra eno eo o. Tsy misy zay ary tsy hita ao anatin'ny dossier izay na ao anatin'ny délibération nataon'ny commune tamin'ny andron'le Ravalomanana na ao anatin'le convention de partenariat na le convention niaccordena ny location ho an'ny NBS. De hoy aho mantsain'le ranany kely ve zany izy? Fa hitan'lany ndraiky lesy plusieurs millions de dollars de voatery namoaka an'le cas de Boeing. Ahoana moa lesy ny procédure tamin'le Boeing ndray? Nisy appel à manifestation ve ho? Mbola velona anie lesy ho ministra tamin'izany. Hoy le ministra tamin'izany hoe efa vita tany ny dossier vao nanao sini aho. Mbola velona amin'ny Madagasikara hoy izy ho. Manadiady anie ity za vao miteny amin'ny lava ahy. Mbola velona izy, efa vita tany le dossier. Zay aho vao nanao sini. Zay tokony anjara sini amin'ny ministry ny transport. Fa ministry ny finance ny tompony fanapahan-kevitra ny engagé-ny vola. Misy appel d'offre avy eo misy manifestation datereo. De tsy navaly le rifa mbola nitohizako hoe zao zany le izy ho aho ve. Le référence zany ho ampinonina am'izay zany le malagasy samy mpangalatra ireo de zay mpangalatra moins nalaina fa mpangalatra plus aisaka. Rehefa vantana ity de caro samy aisaka izy mitsambo. Zay solution mety indrindra ary zay solution impartiale. Tant que misy hoe ndray mpangalatra moins ndray mpangalatra plus partial le lao. Satria la matin'ny fanatisma amin'ity ankiray ity.
Ka hitan'lahy tamin'izany arany hoe ty pozitifany résultat. Pozitifany lahy tamin'inona ny résultat izy io. Rety azadin'lahy fa tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny ekaran'ny vidin'ny lasantsy de manière galopante a. Azadin'lahy fa tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny ekaran'ny vidin'ny menaka galopante. Ny vidin'ny lasantsy, ny vidin'ny vary. Pozitifan'lahy amin'inona hoy e. Ny vidim-piainana niakatra daholo a. Satria rehefa mamoaka résultat positif fa le bilan économique de miteny elahy hoe mety azadin'lahy fa ny tombony nahantra tao anatin'izay fotoan'izay ary ny tombo rapida be. Azadin'lahy io akamasoa io, ny fisian'ny akamasoa. Tamin'ny fotoanan'iza ny miazakazaka fitombon'ny olona teo sy ny fitombon'ny asa teo. Tamin'ny fotoanan'iza ny nanomboka ny délestage. Tsy nisy délestage ty tamin'ny andro Ratsiraka ao. Azafady amin'lahy. Mbola afaka mivarotra fiolona tany Maurice. Ny Solima ao. Mbola velona iny ny DG-n'ny Solima tamin'izany andro any. Onga Ratsiraka tamin'izany. Raha ohatra ianao tsy tonga amin'ny Maurice Rapitso, maintsy an'iny DG-n'ny Solima iny de voaroka ianao. Andro amin'ny valo alina izy maintsy an'le olona. Ahoana nahitan'le olona avion natongavany amin'ny Maurice. Rapitso amin'iraika ambin'ny folo. Profiny an'laza fa mbola mivarotra fiolona, afaka ny exporter fiolona tamin'izany andro any malagasy. Fa rehefa tonga Ravalomanana, iny délestage zarabasoa rahabatsao. Tsy hoe ny lalana tsy ilaina ka vitan'ny Ravalomanana ao, tsisy ny teny an'izany. Isaorana anazy zany. Fa natao tapimaso reny mba tsy ahitan'lahy ny zavatra tsy mety tato ambadika. De tako natao ny mason'olona. Avoaka amin'lahy ny résultat de iny l'izy manao ve mivadika. Rehefa izy manko manao ve amin'izay de nofy izy zay taka ny andro radiolona amin'izao fotoan'izao. Azadin'lahy efa niakatra koa ny économie tamin'ny 99 any. Fa nandeha fa tsisy résultat hoe tany am-posin'ny vahoaka, tany amin'ny vilanin'ny vahoaka de nidina an-dalambe ny vahoaka. Mbola vulnérable ihany koa le fitondrana. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny échange amina match de ping-pong amin'izao fotoan'izao? Satria tsy nisy fiovana loatra le firenena. Raha nieritseritra amin'ny malagasy tamin'izany andro hoe hanongana ny Ravalomanana tao anatin'izany atao hoe tikobozy, zay tena formana népotisme ny ainan'ny malagasy ary niarana hitan'izany. Tsy afaka ministra ianao raha tsy tikobozy. Na mandeha misolelaka qui caresse le président de l'époque au sens du poil. Tsy afaka ho ministra ianao raha tsy manampy tambiny ekipandavalo, manampy tambiny Ravalomanana. Ka hitany tsara hoe bandisoa ity solelaka ity de zay no ataony eo. Tsisy fiovana. Raha nieritseritra amin'ny malagasy hoe efa izy amin'izay zany ty zandro ty tany amin'ny transition. Verina amin'ny fitondrana izy zao. Vao mainka zava-doza. Ka hazagaga ianao. Raha amin'izao fotoan'izao ny malagasy manenina. Tsy hanao analyse technique an'itony scandale itony aho fa efa maro no nanao an'izany. Hoe écran même pas 8 millions FMG amidy 23 millions. I ramatoa vadiny de ao am-pandriana hoy le raha namana anankiray anabavy zay hoe c'est dans la couette, sous la couette qu'ils ont décidé, ou même à la table pendant qu'ils mangent, que monsieur le ministre
l'imbécile a signé le marché public. Dia mody avoaka ato ambadiky hoe ity ny amin'ny procédure amin'ny fanjakana azafady tompoko samy mahay lalàna antsika e. Tsy azonao aplikena amin'io ka anankiray io amin'ity cas d'espèce ity tsy hitako ny urgence ilainan'ny écran na équipement informatique ao anatin'le corona virus ka applikenao an'ity le hoe article 39 ity. Tsy applicable amin'io. Miala tsiny atoko. Mahay za mitsoka rehefa tonga ny fotoana fa tsy rehefa tonga zay andro zay ka ho voasambotra mitony nareo mivady dia lazainao fisamborana politika. Asy ety fitiavana ny atoko. Mahay za mitsoka rehefa tonga le fotoana. Fa ity kosa aloha dia tsy ho tafity ary tsisy anaiky an'ity. Satria atole ny voa mihitsy le corruption e. Ahoana no ahafahan'ny Andry Rajoelina hiteny an'ity ministre ity? Antsoina hoe ministre izy fa tena tsy tokony ministre olona io. Satria sady mpangalabato, io anisan'ny tompona ndraiky ka tamin'ny fanodonana ny vato ka nahatonga ny Andry Rajoelina lany. Ahoana no ahafahan'ny Andry Rajoelina hiteny an'ity Razafy Mahefo ity hoe Zafy Mahefo tsy mety io zavatra ataonao samborika ianao vao mivoaka vao sambotra io dia tonga dia miteny anareo mivoaka daholo ny skandale rehetra. Ny zavatra mety azo atao amin'le ranahana ity angambany dia asorin'ny Andry Rajoelina izy dia ataony ambassadeur. Zay manko ny fikazena n'itony le mpanao politika vereux tony. Zay. Ka dia efa mitena eto. Mahay za mitsoka rehefa tonga le fotoana. Fa tonga dia arrestation mahazo anareo mivady amin'ity. Tsy afaka amin'ity nareo. Tsy afaka nareo. Je m'y engage personnellement. Efa nilaza ny mpitondra tediavin'ny Malagasy ho avy eo. C'est quelqu'un qui a de la poigne. C'est quelqu'un qui décide de tout arrêter. Okzay, stop, miala. Ka raha vao misy olona mpitondra fanjakana ka ho tonga eo ka mbola ho feno fisalasalana, tena miteny fa tsy maharitra ianimbolana. Tsy aharitra ianimbolana akory fa tonga dia mitady résultat amin'ny Malagasy hoe aiza daholo ary arrêtez daholo rehetra. Zao manko le izy Malagasy. Rehefa metraka olona ianao dia olona madio apetraka. Olona madio, tsy misy petina apetraka. Na izy efa nangataka fifonana ary tena tonga dia vao miditra dia manao ny ankazonao izay zavatra angatahana. Zavatra angatahana sy tediavintsika Malagasy amin'izao fotoana izao dia ny fanadiovana tanteraka. Fanadiovana tanteraka. Ka rehefa tsy handeha amin'izay ianao, nizaniza ho avy eo, fa feno fihetsarambelatsy fotsiny alohan'ny hidirana eo amin'le izy hoe ho ataoko, rehefa tonga eo nefa tsy hanao akory. Dia miala tsiny tompoko fa tsy izay le tediavin'ny Malagasy, fa ny Malagasy amin'izao fotoana izao dia tena mila engagement réel, solennel et personnel avy amin'le mpanao politika na ilay mpitondra ho avy hitondra. Tandremo. Saotra ny Andry Rajoelina manamboatra ny prison amin'ny Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Rehefa manamboatra manko matetika dia tokony. Ary izy ireny mila hipetrahana ihany koa satria tsy mety ny mametraka trano foana. Donc, ny olona mipetraka amin'ireny voalohany dia ny tompony. Dia misaotra anazy. Analizy fandiniana amin'itony zavatra miseho, amin'itony halatra itony hoe fa ahoana loatra no mahatonga an'itony. Izany zavatra teneniko anareo.
tokony tsy ho gaga isika malagasy araka eo am'izao le firenena. Afaka afangarontsika malagasy ny zavatra eken'ny saina sy ny eken'ny fo. Azavaka. Tony zavatra tony de tsy eken'ny saina. Fa ao arinarina kely eo izy vao tsy eken'ny fo. Or, ny zavatra tsy eken'ny saina mihitsy no tokony etsehana de meloa fa mambotry sy manapotika firenena. Io zany roviana zany ny vahoaka malagasy no ny sainy no mitondra azy fa tsy ny fony. Zao manko le izy. Ny fontsika no mitondra atsika ka any ka mora ahavitahana ary fantatry ny mpanao politika zany. Misy nefa mpanao politika tonga eo amin'ny fitondrana e. Ny tsy fantatrao de hamitaka anao izy. Ny tsy fantatrao de rehefa mihetsika ianao de alefa ny miaramila satria ny tanany ao anatin'ny volany ao anatin'ny banque centrale. Il suffit fotsiny hoe vola tokony hodorana. Hoy misy mpanao politika filoham-pirenena tena mampiasa an'izany. Deklareny le vola fa tsy azo ampiasaina intsony de nefa mihodina zavatra hafa io rehefa misy zany. Manana tanana koa izy na izany zany ao amin'ny banque centrale. Manana an'ity le atao hoe caisse noire na inona misy filaza azy zay am'izao fotoana izao zay matanjaka be ny any amin'ny présidence ampiasainy miaramila. De io no maniry. Mbola tsy manana pouvoir izy rehefa izy any amin'ny élection ka tsy mampety ny heritreritrao. Mbola tsy afaka mibaiko ny miaramila izy. Afaka nidina eny vahoaka tamin'izany andro hoe tsy Andry Rajoelina ny fidiana. Malheureusement, vitsy loatra le mpifidy tamin'ireny fa tsy mifidy ara maro noho ny vahoaka mifidy. De zay no mahatonga an'izy hoe tsy midina ny vahoaka satria ni l'un ni l'autre no tao anatin'ny eritseriny. Tsy afaka ny anao an'izao zavatra zao itony. Razafy mahia tiana very tony raha tsy mahita ny zavatra tsy mety ho izy zay natao ho an'le filoha. Dikan'izany voatazona en otage le filoham-pirenena satria raha sanatry ka mandroaka n'ity ministra ity izy de mitsoaka le ministra aka aty andafy de avy aty andafy izy. I Fleury Rakotomalala iray ny dondoniny ity ny dossier monsieur Fleury Rakotomalala nangala-bato io. Oui, tsy azonao tambedram-bava izy am'izay. Miala tsiny e, miala tsiny e. Raha mieritreritra ny tsaratsara kokoa ny malagasy tamin'ny 2019 ka nanala n'Andriamatoa Rajaonarina Nampiana. Izao no zavatra mitranga ny gravy ary tena ny gravy. Tsy misy andro ka hahenony ka tsy hahenony fa misy alatra, misy ny totorina. Tsy misy. Zay ny tenenako anao. Inona moa ny opa? Hatramin'izao ary mbola misy sa manoka an'izany Ratsiraka Didier. Inona ny opa tsy azon'izany professeur Albert. Inona ny opa tsy azon'izany Hery Rajaonarina Nampiana nitondrana vatapaty teny an-dalambe de mbola nioraka sy nitehaka ianao malagasy. Nefa inona ny opa tsy atelinao amin'izao fotoana izao? Inona ny maloto tsy atelinao amin'izao fotoana izao? Inona ny lainga tsy atelinao amin'izao fotoana izao?
tsy latsanenina ve ianao? Tsy ao anatin'ny fanenenana ve ianao? Tsy tokony menatra ny tenanao ve ianao hoe ay, ty za dia nanompo an'ireny olona ireny, nefa jereo ny ato anaty vilaniko ary tsisy akory. 3 taona talohan'izao mbola nisy sakafo tsara tato ampilanitsika ary Dadasineny. Anandrano saosisy ny laoka, matsiro ery. Zao Dadasineny, naramborebaka raha tsy voavidin'ny Dadasineny. Latsanenina tanteraka ianao, tafiditra kanalina ianao. Dia za Fleury Rakotomalala no mitaninao hoe ahoana ny fomba analana an'io rangahy io malakilaky amin'ny fitondrana. Tsy misy afa-tsy ny fivondronatsika, tsy misy afa-tsy ny fanohanatsika avy aty an-dafy ireo malagasy mitolona any toerana. Izay ihany, ary fampisehoana modely, fampisehoana force hoy aho mantsy anareo. Raha tianao ny hitodika any amin'ny tolona izay ataonao ny malagasy, zao tontolo izao ny communauté internationale, dia izay hetsika ataonao ataovy. Mandeha amin'ny norme, mandeha amin'ny tokony ho izy, ary asehoy fa any aminao ny vahoaka. Asehoy ihany koa fa ianao no solution. Asehoy ihany koa fa ianao no tompon'ny solution. Fa rehefa tsy vitanao zay, fa mamory olona ianao 70-80, dia tsy ianao zay izy. Any dia izany. Ka iaho misy ariako atsika akamo. Raha mieritseritsy isika akamo fa tsika no tompon'ny solution, isika no hanome solution, avy amintsika io miainga, dia ampisehoana ny force anao, surtout ny fahaizanao mitarika olona de qualité fa tsy de quantité. Tarika olona, tsy hoe raha docteur ilay olona dia mahavita zavatra mandrefirefy olona izay tsy ala hauteur akory izy ao anatin'ilay resaka. Tsy izany no ilain'ny akamo, fa olona manana fanantenana, manana hevitra entina hanamboarana ny firenena, manana hevitra hampandrosoana ny firenena, ampisehoy fa ianao no tompon'ny solution ary ianao koa solution. Autrement, tsy hanaraka anao ny magazy ary tsy hanaraka anao koa ny communauté internationale. Lany roreo anao, lany fotoana eo anao. Dikan'izany, miskina tongotra, miskina miasa andro aman'alina, apetrao le dinamika tianao apetraka hoe ndao. Fa raha ianao ary tsy ndao, dia aza mieritseritsy ny andeha lavitra akory, fa tsisy ilananao ao amin'ilay firenena na le amin'ilay dinamika izay tiana apetraka. Alao azava tsara izay zavatra izay, aza manonofy, aza manofy. Faharoa, sady hamarana antsika azy, eto ambavaka ny zavatra rehetra. Raha tsy ao Kristy manatanteraka ny sitraponao, raha tsy ao aminao Kristy izay tomponao, tsy ao aminao Andriamanitra izay ametraka amin'ny finoana amin'ny zavatra izay ataonao, dia miala koa, mipetraha tsara, fa tsy vitan'olombelona izay eritreretin'Andriamanitra ho apetraka ho amin'ny fanarenana sy ny zavatra tokony apetraka amin'ny fahadiovana. Ara-panahy, ara-po, ara-tsaina. Ilaina eo mitombo amin'ny zavatra atao. Ilaina mino sy matoko ny asan'Andriamanitra ianao. Ilaina mino sy matoko ny asa sy zavatra ataonao ianao. Fa raha miroro-saina ianao, dia miroro-saina koa ny zavatra, mizara ihany koa ny tanjona izay eritreretinao hatongavana ny lalana tsy fantana, ny lalana andehananao ary
tsy fantatrao. Misafidy andriananao ara tsy fantatrao, de Andriamanitra nomenao tsiny rapitso. Rehefa midona mirindrina ianao, farito ny lalanao, de apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra, de aza miherikerika intsony fa tsy maintsy eo izy hiaraka aminao. Taona sy taona isesy mitady avanso, diodikodina nefa tsy mety mitony ny fo. Ireo izay nitokina nandao avoko, da ny efitra sady nakina no niainako. Haideo foany, haideo foany, mitady arizanami, haideo foany, Kristi. Foana izao ny fotoana izay laniko, andro mirana loataona zao ny androko. Tojo izay natenaina ka de afoko, mila fiainako teo karankaina niova oso. Haideo foany, haideo foany, mitady arizanami, haideo foany, Kristi. Haideo foany, Kristi. Haideo foany, Kristi. Mitady arizanami, haideo foany, Kristi. Haideo foany, Kristi. Haideo foany, mitady arizanami, haideo foany, haideo foany, Kristi. Haideo foany, Kristi. Haideo foany, Kristi. Haideo foany, Kristi. Misaotra betsaka amin'izany
misaotra betsaka amin'izany hiro zany. Tsy mety mihitsy izy fa itoy foana. Misaotra betsaka amin'izany hiro zany na amin'ny mpanorona na ho antsika miaina ihany koa. Ary tsapantsika amin'izany fa rehefa tena miditra tao anatintsika tokoa Andriamanitra amin'izay zavatra atao, dia hitanareo fa tonga miserika, ohatran'ny maivana be zany tsika, liberena force maloto na zavatra tsy mety ao anatin'ny fiainantsika. Zao dia resaka kama zany no amaranako azy. Mila manao cotisation maika tsika amin'ny resaka pôlô. Ao moa zany ianareo izay tokony handefa amin'ny taille nareo satria nohon'ny antony maro samihafa. Ny vidiny dia qualité pôlô ilay izy fa tsy hoe efa nandehananay tany amin'ny Decathlon mihitsy zany hoe qualité Decathlon zany no ataontsika fa tsy hoe andehanao aventure hanao komandy en ligne dia aveo ilay zavatra tsy tsara akory ilay qualité. Rehefa délégation anankitelo mihitsy zay ny tany moaly dia mijery azy dia tsara ho fantatritsika zany fa eo amin'ny 25 € eo no amarotantsika ny pôlô, ka azo atao mihitsy ny mandoa azy intelo satria raha fianakaviana efatra dia efa 100 € zany dia tokony misamby-kaopy amin'izany tsika mianakavy fa ny membre exécutif kosa dia misy misaotra ramatoa Bakoly SCAPS, izy dia misy amin'ny mpanohana antsika amin'ny fampisakafoanana ny malagasy any an-danindrano. Zao ka dia 25 € zany no tapaka hoe amidinan'izy io, tsara tena tsara ohatrohatran'izao ny qualité an'izany pôlô zany zao anaovako zao satria ity no Chelio ty anaovako ty fa nahaizana zany tena tsara ilay izy satria nandamana mihitsy dia nijerena mihitsy dia misafona ny mahay an'ilay izy. Donc tsy ho menatra mihitsy hanao ny pôlô ami Promada sy ny hoe akama rehefa tonga izany andro fa hafa sady tsara ilay izy, tsy hafenony izany. Zay no aniny. Tiako misy anatra anankiray ahafahantsika mahatsapa hanetanana amin'izay cotisation sy izay asa izay. Hoe 25 € tsara be ilay izy. Dia zao ity anatra anankiray. Tadidintsika akama. Tadidintsika akama. Fa raha tsika zao ao anatin'ny tolona dia ny akama no betsaka. Akama daholo tsika ao anatin'ny tolona. Fa raha ny akama no tonga amin'ny fitondrana na ny olona ny akama no tonga amin'ny fitondrana dia tadidio fa betsaka ny namana ho avy. Efa napetako foana fa ny akama no tsy mamadika fa ny namana no mamadika. Ary ny namana tonga mihitsy no manimba zavatra rehefa tonga izy aniriana. Azariana ny akamanao. Tadidio tsara ny olona mijoro akaikinao fa io ny akamanao ary afaka hitondra hiaraka aminao any amin'ny tolona ka ahafahanao mametraka izay mety nofinofinao ho an'ny firenena. Fa à partir du moment ianao no namana no tonga eo akaikinao dia potika ianao zay. Zao ilay izy ny akama ary eo no tena mahatonga saina anao hoe miasa ny tanan'Andriamanitra amin'izao zavatra atao zao. Men'Andriamanitra ressource intellectuelle ny akama. Maro manana maha-izy azy ao anatin'ny akama. Ary mbola olona tsy fahitanao akory tao anatin'izao hoe monde politique. Fa tamizina anatiny hoe ato no metimety aminao. Hoe tena tsy ampoizinao. Hoe ino tonga ao anatin'ilay izy. Tsy mangataka akory misy eo. Tsy mangataka akory ho fantatry ny publika. Hoe ny zavatra tsy azo atao mihitsy rehefa fivorian'ny akama ny maka sary. Monina ny telefaonina izay maka sary tonga dia tenenina ajanony ny fangalanao sary. Satria nanentana.
adversaire numéro 1 Fleury. Dia mba tsy isiny fanapotikotehana ny malagasy izay miaraka amin'ny Fleury. I Fleury mihitsy no nanapa-kevitra hoe ady Janony tonga dia tokony ho fantatritsika mianakavy zany fa raha ohatra anao ny fianakavianao no alainao sary tonga any amin'ny mouvement akama dia azonao atao zay. Fa misy ny mpanara-masona zany ny olon-kafa no alainao sary tonga dia alaina ny telefoninao dia asolo sary io. Discipline anankiray zay satria tsy maintsy mifampitsindro isika satria le fahavalo maro. Tsy manana sosiana nombre ny akama. Zay zavatra nataon'ny miakama tsy misy ka hoe tsy feno ary tsy tonga maro. Efa nanafatra teto hoe ho anareo zay any Toulouse atsoy aho fa ho avy ny convoiturage efa misy olo tena amin'ny akamany tokony andraikitra voalohany any. Anareo zay any Lyon efa misy tompony andraikitra ny akamany ary olobe takany any Toulouse koa ny tompony andraikitra any. Anareo zay any Marseille misy olobe koa any Marseille ancien joueur ny Cosmos Secret zany olo zany azonareo atonona izy koa ny convoiturage. Nareo Bordeaux misy koa ny any Strasbourg zany kely zay tokony andraikitra rehefa miantso azy tonton fatany il va se reconnaître dia izy koa ny andraikitra ny convoiturage. Ho anareo any amin'ny frontière ny Suisse misy madama zay any KG misy initialiny izy koa ny andraikitra ny convoiturage mindesaka aminareo manao ny organisation anareo amin'izany. Fidirana akama ao Antananarivo dia ho avy fa mbola mametraka ny structure tsara aloha tsika misafidy olona tsara aloha tsika miara-miasa amintsika fa sao dia sanatria amotaka ihany koa ka nimba ny zavatra. Ny lalana efa akaiky amin'izao fotoan'izao après any Tamatavy, ny flux be amin'ny akama aloha dia any Tamatavy, zay no safidin'ny rehetrarehetra dia nitsangana faharoa ary akaiky amintsika amin'ny teny izao dia Majunga. Après amin'ny Majunga, Manakara, dia après amin'ny Manakara, Antananarivo. Ka raha vitantsika amin'iny herinandro iny zany arapasoa, arapatsara. Jean Dimla midiry ianao AMP rehefa avy eo dia tsy maintsy misy fanadihadiana tokoko atao aminao satria raha hitako eto zao dia voalohany indrindra tsy samy mampiseho tarehy ianao efa zavatra tsy mety zany amin'ny akama. Tsy dia mety amin'ny akama loatra le compte manafina tarehy io. Ka dia asehoy izy ianao aza matahotra miseho hoe teo akama ianao ary assume ny rôle anao hoe akama ianao fa aza dia miafina loatra satria tsy mampigadra koa ny hoe akama hoe za membre amin'ny akama. Tsy mampigadra zany. Fa raha zany no mampigadra dia tena grave ny Hitler zany le mpitondra antsika. Zay ny androany fa dia metraka veloma mandra-piaona amintsika mianakavy aho amin'ity hira vahiny ity lifting up. Tenin'Andriamanitra isika mianakavy, mino aho fa tsisy adinoko zay zavatra rehetra zay. Lavalava ihany tsika androany. Aza adino les cotisations maika fa tsy maintsy alefatsika maika ny komandina an'ireo le polo antsika sy ny zavatra rehetra. Aza adino tompoko ny manao ny insigne antsika eto amin'ny 12 septembre le ahafantarana hoe isika mianakavy reto ka ahafahana misensibiliser zay mbola tsy membre ao anatintsika ka hifanantonantsika andraisantsika vahiny. Aza adino tomboka iny satria efa izay ny fanarahantsika amin'io 12 septembre io no farany amin'ny avertissement momba ny fitondrana ny insigne antsika fa raha après amin'ny 12 septembre ianao tsy mitondra dia verbalisé à hauteur de 10 € amin'ny tsy fitondranao ny insigne anao
rehefa mivory miakamo. Mazava angambozay, saotra anao Jean-Dimila, mahafinaritra ny famalianao, saotra betsaka tompoko hita hoe olona tsotra ianao. Mandram-pena daholo tsika rehetra, mandram-pena kipokipo rava, mandram-pena tantinina liva, raha tsy teneniny hoe aiza fa sao de anaovandala aminao, mandram-pena Zinetra Kotarsan, Jean-Dimila, André Siantso, Rabearmanana. Raha zanaka Rabearmanana ianao dia mpampianany aho ary normal raha ohatra nahazo koa raha miteny amin'izao fotoana izao satria zany Rabearmanana any dia efa miteny enerjika be. Hoy. Tonga dia miditra ao anatin'ny sainao daholo ny zavatra teneniny rehetra. Miaraba ihany koa ary manao mandram-pena ny Andriamatoa Soliniasa Randrianarivony. Izy dia tena mampara izy fa mampara modéré. Mihaino hafa izy mba hanamboarany azy. Ka raha misy olona manenjika zany Soliniasa zany dia miteny azy hoe diso tanteraka izy fa na mampara ary izy tsy manimba tsy manahako mahita azy mijery azy satria sady zokilahy taizanay zany ary tokony mifianatra koa ny fomba fanaovan'ny politika. Manana tolérance angela be zany olo zany. Mandram-peona tantinina, mandram-peona Ange Nathan, nasika be Ange Nathan androany, tena nasika be mihitsy. Mandram-peona Edmé Ranaivo, azo adino ny fahatongavana Ange Nathan amin'ny fotoana raha Johnson Vanganirina, Karine Mohamed Ali, aza miafina ambadika ohatran'izao ianao fa tsy mety io. Tongava amin'ny anina, samy tahin'Andriamanitra Rodolphe Rasondaibe, tahin'Andriamanitra anao. Fely, Mika, mandram-peona, Bakoly, Kipokipo, Vezla, Adalakelin'i Jesosy, ARP Elso, Edmé Ranaivo, Anita Tiana, mandram-peona daholo, Vezla Rakoto, maro nareo Tsekely, zay le patsa iray tsy mivava, Ersona Lalovokedora, Tsekely, Mirina Baro, tsy marary fa mijaly, Karahiry Gasy, fa misy défaut, Kily, Natany. Bon, ok, mandram-pena daholo. Ianao matokoko saotra betsaka Rigobert Tina, mijery ihany koa olobe koa zany, manana maha izy ihany zany asa-panjakana izy raha tsy diso mandram-pena daholo. All around the world, we gonna lift up the name of Jesus. How we sing it? Come on, sing it. Almighty and powerful, and nobody compares to you. We surrender our lives to you. You are mighty and powerful, and nobody compares to you. We surrender our lives to you. Everybody lift it up, lift it up, lift it up. Everybody lift it up, lift it up, lift it up. I will lift him high. 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 Come and lift him high. I will lift him high. Come and lift him high. I will lift him high. Come on, lift him up, lift him up, lift him up. I'm gonna praise him. Come on, let's do the second verse. Say, King of glory, Almighty God, age to age, you remain the same. We will praise you and then you say, say, King of glory, Almighty God, say, age to age, you remain the same.
praise you and lift you. Say, oh, everybody lift him up. Lift him up. Lift him up. You know that lift him up. Oh, lift him up. Lift him up. Higher, higher. The Lord is good. I will lift him high. I will lift him high. The Lord is good. I will lift him high. I'm lifting high. The Lord is good. I will lift him high. Come on, lift him high. The Lord is good. I will lift him high. The Lord is good. I will lift him high. I will lift him high. The Lord is good. I will lift him high. I'm lifting high. The Lord is good. I will lift him high. Come on, lift him high. The Lord is good. I will lift him high. Somebody give me some praise. If God has been good to you, I need you to help me sing this one. Come on, let's go say, my God is a good God. Yes, He is. My God is a good God. Yes, He is. He lifts me up. He lifts me up. He lifts me up. And He turns me around. And He turns me around. And He turns me around. And He placed my feet. He placed my feet upon a solid rock. Upon a solid Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana,